Sabata riva miavaka eto amin'ny Radio Oasis. Atolotra vatso, volaso ary fifaliana Alain Franco. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Sabata riva miavaka anasana ny mpianakavy. Halleluja, miderahany Jehova ary fanahiko, hiderany Jehova aho raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Halleluja, fa tsara ny mihira ao an'Andriamantsika, eny mamy sady mendrika ny fiderana. Halleluja, miderahany Jehova. Halleluja. Iarivavakarsika. Andriamanitra misaotra anao indray izahay, fa Andriamanitra mpamindra fo sy miantra ianao ary manao ny tsara indrindra ho anay. Misaotra noho izao folakandro ny sabata izao, mamelany elokay ary amasino hatrany izahay, meteza hiaraka aminay ary amasino ny tokantrano tsirairay avy izay mandray izao fandarana izao. Dia tario ary izahay amin'ny fanaovana ny programa rehetra eto, aoka ny fanainao no hiasa sy hanjaka aminay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen. Eny ary mpiaino malala ry mpijery ajaina, endrika miramirana, endrika sarika mandrakariva no irabanantsika rehetra. Miaraba ny volasoa. Miaraba Alain, miaraba ny vatsoa ary miaraba antsika rehetra. Miaraba ny Alain sy volasoa ihany koa. Ie, noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia manatrika fety mandrakariva isika. Teo zany ny fety ny fahaleovantena, dia izao indray fety ao anatin'ny fankalazana ny sabata 17. Dia raiso tombontsoa zany hoe na dia eo raha ny toe-javatra maro samihafa mety mampiasa saina, dia mbola afaka mifety sika, afaka mifaly sika, na eo amin'ny malagasy na eo amin'ny fanaranan'Andriamanitra ihany koa. Sady zany izy roa. Zay indrindra. Zay ary miaraba antsika tratran'ilay fety ankiray ty dray. Ie, tratran'ny 13e. Sabata 17. Dia tonga dia resantsika avy hatrany, zay zany loha hevitra fankalazana ny sabata 17. Maro to amintsika tany an-trano tany no nandray anjara, no tsenjery, ny hira, na kely, misy tena kely eo, dia misy tena lehibe mandray anjara. Dia zay zany tena ipahantoerana any amin'ity programa ity, zany hoe isika ny tokantrano tena menavana ny amin'ny fanafanana ny sabata 17 tsika. Ny fandarantsika zany dia isy tsy anjery zany ho atao. Zay natao ny avy any tokantrano any, mety isy hoe nisy teo nandefa tsy anjery 13 izy na natanteraka ny tsy anjery 13, dia betsaka koa nefa nandefa dia ampifandimbiasa tsika eny zany ry zareo reny, fa ho mariantsika manokana fotsiny hoe ianona sy ianona dia isaorana manokana fa nanao tsy anjery 13, dia ho asesitsika le izy rehefa aveo alefantsika aloha ny manomboka any amin'ny kely indrindra, ohatra ny any am-piangonana dia aveo hatramin'ny lehibe indrindra. Dia isy ihany koa lalao kely makasika ny lesona, kely fotsiny, tsy hisy tantara aloha androany fa natokantsika ho an'ny fankalazana sady fandraisany ny any tokantrano anjara zany dia isy hira ihany koa. Zay zany no fandarantsika. Izay le nresahako teo hoe isika ny tokantrano zany zay namaly ny antso ho fanafanana ny sabata 17 no mena somary mena sehatra. Dia aorianan'izay tsika manaraka raha sitrapon'Andriamanitra dia
verina amin'laonindray ny tantara sy ny sisa tony mahazatra satria ny antony tsinona raha ohatra hoe mbola asitsika tsy ampy le fotoana satria fandraisantsika rehetra anjara ary am'izao fotoana zao tena efa fenofeno mihitsy ny fotoanatsika de sitraka nefa mbo hoe andeha daholo zay nandray anjara sady tsy mifolazo zay mihitsy ka zay mihitsy eny ary inary ny alefantsika voalohany anomboka ny any amin'ny kizy kely indrindra isika zaza minono misy mpandray anjara telo ao sa efatra izy teo efatra misy mpandray anjara efatra ao de aleo tonga de alefantsika zareo hoe sao de matory zareo atrano ao de manjary tsy mahita izy de za koa te alentina hoe tsika rehetra mihitsy naza misy matory fa fandraisana anjara ny rehetrarehetra tena tsy mampatory fa misy mafatifaty kely de misy mahay ten'Andriamanitra be de dao raha tsika ary zaza minono avetrany ary mofo sasakana janjery okisika anao voalohany sakafo maraina avy amin'ny ranomasina aoka samy efetsana toko faefatra andindro amin'ny telopolo lesona faharoa makany am-piangona Jesosy andeha salamo faharoa amin'ny roapolo amin'ny zato andiny voalohany lesona fahatelo mofo aoka Galatiana toko fahenina andiny fahafolo amen. Ie reny no antsoina hoe iny izy teo zaza minono mahitsyenje zareo na de mibatabata raha zay mahatonga an'izy ireny tao hoe zaza minono tao anatin'izy ireny Alain sy Volasoa de nisy nanao tsenjery rehetra satria neny zaza minono telo ihany ny azy ny tsenjery mandritry anakiny ie mandritry ny telo volana de ireny tsenjery telo reny no ataony zareo de i Joana zany nanao tsenjery rehetra tao anatin'izy ireny de isaorana i Joana ve le otronytrotro nonorsakely menamena ay volony le otrony volona sabata fa 13 mihitsy anakiroa ohatry zany volo misy nanao volo mihitsy zany fa karazana sabata fa 13 de mitsangana kely anakiroa ansay merci Joana bravo de ampilalaovitsika zareo vonina ve nareo apetrao tsara ny ankizy neny ilalao kely zareo reo ny lalao atsika de zao ho teneniko zany hoe amena inona moa filazana zany inona spapa kely anao teny kely ho an'izay mijery ao anatin'ny Facebook de sady asiana fetsika de nareo zany rakizy kely mamantatra hoe ay lesina fa zao zay de zao lohateny de zao ntsenjery satria tsy reny ankizy reny ihany no nahay tsenjery teo fa misy koa any an-trano any de ataoko le fihetsika sy le teny de nareo mamantatra de antanio izy hoe lesina fahafiry zay de ahoana ny tsenjery zany manonja hoay zany arato hoe atsipazo amin'izay ary na tsipy ay trondro beta be ay zay le izy lesina fahafiry zay de inona ny tsenjery mahay zao zareo batabady ery zao zareo ao an-trano ao any de hoe zay le tantara hoe zay le tantara mitondra lohateny
zay zao le misy ranomasina fainjareo zay tantara zay inona raha valy nefa nisy namaly zareo arany valiny a lesina voalohany sakafo maraina avy amin'ny ranomasina tsy anjery ary aoka samy ale fanahy amin'ny namany avy ianareo zay le izy fanontaniana faharoa alefatsika indray ary voninareo nareo zaza aminao ndraitrarehetra vonina tsara teo zany le hoe sakafo maraina avy amin'ny ranomasina fa tsy hoe sakafo maraina trondron-dranomasina rehetrrehetra loka maraina mantsy ina ry toizantsika toizantsika indray ary enoy tsara ary dia jereo tsara ho an'izay mahita sary miorongorona le izy tony ve zany ny atao hoe baiboly sokafany de sokafany de sokafany namaky teny izy ozy izy hoe ny fanahy Jehova tompo no ato amiko zay le izy lesina fafiry zay raky izy fafiry zay eto dia ain'zareo le lesina faharoa makany ampiangonana i Jesosy inariny tsenjery eo andeha isika ho any an-trano Jehova bravo mahay be zareo mahay be ny izy anankiray sady manoka manao n'izy mbola tsy matory aloha andeha isika ao any an-trano Jehova mbola tsy matory aloha zay ny sasaminondro efa nandeha daholo ve ny sasaminondro sa mbola nisy tsy nandeha tamin'le anan-kefatra tsy fantatra mbola misy toromarika amin'ny lafiny teknika mbola misy efa lasa ozy izy fanakevatra raha misy hira dia sao dia tokony eno hira kely aloha tsika afaka eny ary mihira kely ina aloha izy teo hoan'zareo lohateny asandrato ny osany ndao ary dia mihira
ohatra ny hitantsika ry ny hira ny ankizy zaza monono badabada andao farana izary ny amarana azy de veditra amin'ny ankizy sika volaso misy zaza minono anankiray a mbola asiantsika manao tsenjery mba hamaranana azy daoary Isina faharoa makana pergunta Jesus tsanjery mandeha isika ao anatin'i Jehova isina fahatelo mofo andakidy mofo sy azandrano tsanjery aoka isika anasoa amin'olona rehetra amen mahafinaritra be mihitsy lafanafolo oatra izy iny de netraikatra amin'ny teknisiana mahafatifaty kely mijery azy isarotsika ihany koa izy satria nanao tsenjery fendo ny anarany tsy tadidinay sanaky chef tainrinalo izany raha fahitako azy teo zao izy sady avo feo kely afaka mitory akalamanjana tena hoavn'zareo retisika sorana koa ny avo ohatry nanao anankitelo koa izy raha tsy diso ie sabata tsenjery ina zany fa tsy telo ambe fotsiny fa tsenjery telo amin'ny volana telo nendry reny antsona hoe tsenjery telo be zao tsenjery telo volana ny akoatra zay tsenjery telo ambe folo fa neny zaza-bonono tsenjery telo be zao eny ary hiditra amin'ny zazaboto to dia rahatsika tonga de tonga de alefatsika tsenjery zazaboto de hojerentsika tsirairay any izy de hitantsika ihany hoe iza daholo reny de samy mamantatra Toi d'abord, et quelqu'un d'être le premier, d'après les derniers de tous, une grosse tempête. Le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. Les endroits, la femme, oui. Raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Sakafo malaina malakan Jesus. Jesus manaoe alefa sy atako tamile eo. Izy nafatimy. Amtina letra. ary anareo Le sakasako ary anareo ivavaka le. ary anareo ivavaka Le ivavaka. amiko de Tanale eo. Izy nafaenina. Sakafo malaina malakan Jesus manaoe alefa andeha isika Andehantsika netrany Jehova. Izy navofito. Fitony fa midira an Jehova. Izy navavalo. Lehilahy hihai sotra. Jehova tsy mantra nentina mandrakizay aho. Izy navasify. Efa natsaka letra da tsana manitra. Mipamay fifaliana do tena tsy manitra. Izy navafolo. Manojy fanasana Jesus. Veloma eoby atao feyakiyaky ao. Estare sanke befolo kananak jeki zero nisakatako. Isnapalo befolo anak yaman-yaman bukan. Jadi
tena saitaisako to dia ty amin'ny andro rehetra lesona fahavitelo amby folo ankizy lay kely ty mizara fahaza manadino anasoa amin'ny andro rehetra lesona faharoa dia efa vita ie sady mikarakara moa zany zay eto hoe lesona fahafiry moa zany zao ny any ankizy dia aveo lesy zabody efa vita mahafinaritra ny hainao zareo a zay mihitsy badabady izy tena mibadabady nefa mahay sady manana fitadidiana be zareo tena ho avy nahitan'iny zao ny akamaroany dia hoe tak'izay na nalefa tany koa misy midongy azy hoe za hoe tsy nalefa tany zavatra ohatrao nge tena mba ilainandreny telefony regny kosa any mba atao amin'ny zavatra ara-panahy zay le toriteny tamariny hoe miazakazaka koa zany tsika i Jenia no isaorantsika tao anatin'ireny Jenia le navita lava feno moa zany ny azy fa teo izy nanao ranandreny misaotra ny mpampianatra azy foana koa ok mahafinaritra be mihitsy mijery an'zareo misy anankiray teo somary tapaka kely fa tsy manino fa efa hitatsika teo ihany zareo i Jenia zany no nanao telo amby folo fa sisan'izay zany mba naka kely vitsivitsy tany anatin'ny tandra zareo ilalao indray tsika zazabodo vonona indray ve nareo ohatran'le teo foana ny lalao atsika misy teny kely fihetsika kely zay ataonay dia nareo manao an'le ina moa milaza zany ny nareo amin'ny dada sineny ao an-trano hoe lesona fa zao zahay dia zao ny lohateny dia zao ny tsenjery zany anankiray ary enoy tsara ary le izy ay marary ay efa ela be marary ay zay fotsiny lesona fafiry zany rakizy lohateny aloha tsy hoe marary tsy izay lohateny zazabody mahay be anazy dia raha tohizana kely izy rehefa afaka kelikely izy rehefa avy narary ela be tozy izy hoe sitrana misy mahay be mihitsiny zany lesona fa fito lesona fa fito lohateny dia hoe sitrana ihany noho ny farany mitsenjery midera an Jehova zay fotsiny le izy nitindray ary anankiray atsaka rano fenoko ty ray dia fenoko koa ty roa fenoko koa ty telo dia ity koa efatra dia ity indray zao dimy dia mbola siny ty ray ity enina feno rano daholo izy enina way ary tao lasa tsy rano tsony asotrona mamy inona ary zay moa tsy mahagaga fa izany tonga dia hain'le zazabody lesona fafiry izay ataovy ary le tsenjery ao an-trano ao anefa sy hoe eny ary omentsika azy amin'izay ary lesona fafiry le izy lesona fahafolo lesona fahafolo ahoana ny ilazany azy teny frantsay ny ety ampelantanantsika dia tonono le izy hoe Jésus se rend à une fête de noces. Namonjy fety zany Jesosy. Tsy anjery ary velominy oby ry fitoeran-drava any Jerosalema. Isaia 2:15 zay ary aleo zay indray hiditra amin'ny manarakytsika zay ny zazabodo hiditra amin'ny zaza zaza-kizy rema tsy zaza fa ankizy reotra amin'izay zona amin'izay eny ary amin'ny ankizy sotsika
any akizantsika izao asaina ndrainy akizy izany mba hanao tsenjery ary lesona voaloha jesosy ilay mpanompo tsy anjery koa raha izao tompompampianatra za manasany tongotrareo ianareo kosa mba tokony hifanasany tongotra Jona toko tena ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo lesona faharoa teny an-dalana ho any Kalvaria tsy anjery mifampitondray izay mafezatra araka izany no tanterahana reny lalàn'i Kristy Galatiana toko enina andininy faharoa fahatelo na fahatesan'i Jesosy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy Jona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo lesona fahaefatra velona izy tsy anjery faharoa izy tamin'ny mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mety mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra marika toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahadimy Fadimy lohateny moty avay ianao tsy anjery hoy indray Jesosy taminy moty avay ianao andraso ny ondro Jona toko faraika ambin'ny roapolo andiny fahaenina ambin'ny folo lesona fahaenina lohateny nanamboatra sambo i Noa tsy anjery ampianarao aho sitraponao aho fa ianao no Andriamanitra salamo fahatelo amby efapolo amby zato andiny lesona fahafito ilay fahalanjam-boarin'ny tsingevana tsy anjery miray fo miara-ezaka ampandroso ny finoana ny filasan-tsara Filipiana 1:27 na fahavalo lesona fahavalo menjapaharetany tsy anjery ary aza mba reraka amin'ny fanaova-tsoa itsika fa fotoana ny hijinjantsika raha sikesaka isika Galatiana 6:9 lesona fahasivy teny fikasana asehoany havana dia hotsarovako ny fanekeko izay ho aniko soa aminareo mba amin'ny zava-mananaina dia nofo rehetra ary tsy hisy safidrano andringana ny nofo rehetra intsony Genesis toko fahasivy andiny fahadimy ambin'ny folo lesona fahafolo iny tony tsy anjery raha manao sabata hoe fafinaretana ianao dia iravirava amin'ny Jehova ianao Isaia 58:13-14 kaikitra menaka any tsy anjery manana finoana amin'Andriamanitra maka toko fakaiky ambin'ny folo andiny fako amin'ny roapolo lesona faharoa ambin'ny folo teny natao tadiny tsy anjery tianjeho Andriamanitra ireo sy hanompo azy amin'ny fona rehetra Deuteronomie toko fakaiky ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo fahatelo ambin'ny folo i Balama sy ilay ampondra teny tsy anjery raha misy ty ay dia hitandrina ny teniko izy zao na 14:23 mahafinaritra foana zao na toko 14:23 mahafinaritra fa ny fianarana ten'Andriamanitra ohatran'izao koa moa zany dia ho an'ny mianatra ten'Andriamanitra amin'ny teny malagasy dia miezaka mba amin'ny teny malagasy zany dia teo zao nisy lanao tsenjery tamin'ny teny frantsay dia tena mba amin'ny teny frantsay dia mahafinaritra ilay izy iny ary hiditra amin'ny kilalaontsika kilalao indray zao ho an'ny ankizy kilalao an'ny ankizy vonona daholo fianareo rakizy ny ankizy rehetra ie toy ny teo aloha ihany ny lalao antsika izahay a amely atao hoe andisy amesy papa zany zay a dia tenenina le izy a dia sady ho an'izay mahita dia mahita fihetsika izy a dia nareo indray no miteny hoe lesona fahazao zay a dia zao ny lohateny dia zao ny tsy anjery a zao ny toko sy andiny eny ary alain'ny franco indray zany zao no anao ny indisitsika ingany mba ho haintsika ny fihetsika sy ny teny zay ho ataoko sy hokelana averiala izy dia zany teny azy filasoana zao ary ny atsika ankizy a tovelona tena
tena velona izy ary nanafatrafatra izy a mandehanany amin'izao tontolo izao zay le afatra lesona fahafiry ary zany tonga de hainikizy a inona lesona fahafiry zay a inona ny lohateny a de inona ny tsenjery re efa namaly zareo lesona fahaefatra lesona fahaefatra bravo nisy namaly tsenjery a bravo metsika ve mivalina metsika mivalina metsika mivaliny eny ary ozy izy hoe aroa izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra marika toko fahaenina amby folo andininy fahadimy velona izy zay ny lohateny lesona fahaefatra ary nyteneko hatramin'ny lohateny to de mora zay teneko to de hainy tsara zany mora dimy ambin'ny folo fety zany a mety ho sarosarotra kely inga ne zay nanaovako azy de mitadidy tsara tsika zao zany raha ny ankizy zany zao raha ohatra hoe tsy nianatra tany am-pianarana de fa mety hoe mandray devoir any de eto indray zany nefa ny any ten'andriamanitra misy mandrakariva tsy mikatona mihitsy tsy tratra ny fioboana ten'andriamanitra zay ny mahazava-dehibe ny baiboly a de minao zany fa tsy hoe arafesenina sanatrian'zany ny fisainany ankizy mahakasika ny baiboly a fa mamaky izy azy a de ao tsara avokoa ya zao indray raha ny manaraka de lesona fahafiry indray izy ty hoay tsara be le couleur misy manga mena fotsy hoay hitao daholo ny loko rehetra inona kay ny anarany io ry tonton havana marina inona moa ny havana amin'ny teny frantsay volasoa avana inona lesona fahafiry ary zay lesona fahafiry ary zay a inona ny lohateny a de inona ny tsenjery misy mahay ao a tsy havana zany le iso lesona fahafiry le izy tsy havana le teny frantsay afa-tsy hoe le tsy izy nekizy hoe tsy mahay indray ozy cheftain volasoa ye metsika valiny lesona fahasivy lesona fahasivy izy iny tsenjery a ny lohateny de hoe teny fikasana asehon'ny havana tsenjery de hoe de ho tsarovako ny farekeko izay ho amiko so aminareo mba amin'ny zava-mananaina de ny nofo rehetra ary tsisy safitrano andringana ny nofo rehetra intsony Genesis toko fahasivy andininy fahadimy amby folo zay le hoe havana na arc-en-ciel le misy loko tsara be lehibe teo manaraka farany farany ho an'ny ankizy tam'izany moa zany mbola tsy nisy moto de tsy nisy fiara fa karazana biby no fiara fitaterana soavaly apondra omby iny ary lay lehilahy anankiray andehaka ny apondrana izy aty mivily tsy meme le apondra fa zany no meme ohatra ary tao tsy mety mivily ty fa makary za miteny hoe atyo a mivily mampidy vazana tsy mety mivily ty apondro ty fa ahoana fa kapoako a mivily o a kay narary le apondra teniteny izy fa tsy teneniko le niteneniny satria sady nitomany ndre mampalahelo fo lesona fafirana misy an'izay tonga de mahay le izy lesona fahafiry le izy a inona ny lohateny a de inona ny tsenjery lesona foana veritsika andrano zay raka izy ie tonga de nahay be daholo zareo a nahay daholo lesona fa telo ambiny folo ny lohateny hoe ibalama sy ilay apondra ny teny fa tsy nitomany eny ary ny tsenjery indray zany a de hoe raha misy ty ay
te hitandrina ny didiko izy Jona toko 4 andefa 7 le janona toko 14 teo zay ny tena tadidina ankizy tamin'ny ty tantarany balama sy lay apondra ty matsy de le voakapoka le apondra nampalahelo ny ankizy mihitsy le apondra voakapoka reo matsy tonga de teny avy eo ny ankizy matsy tsy mba mikapokapoka biby zany tsy mamonomono biby tsy mikapokapoka biby de tonga de tadidin-jareo oay le nitangena ny balama zany eny ary zay ny any ankizy zay ny ankizy aleotsika anaraka hira indray raha ohatra ka mety eo amin'ny lafa satria teknika hiditra ao amin'ny klasy ny tanora tanora indray sika zao ndahary to ihany fotoanatsika ho an'izy indray zany zao hoan'ny tanora zandry indray sika zao aiza atao aloha ny tanora zandry indrehetra aleo tonga de alefa indray zareo zany a lesona voalohany tinatrana rehefa fiangonana tsy anjery araky nantsika andro anaovana dia aoka isika nosoa amin'ny olo indrindra fa ampianakavinoana galatiana 6:10 faharoa mampiala ny teny tsy anjery ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka fikasana rahateo Romaina 8:28 lesona fahatelo no ajambainy tsy anjery fa izao nanodiny tompanay efa nanendrana ny fahazavany jentilisa ao mba ho famonjenana hatramin'ny farantany ianao asan'ny apôstôly 13:47 fa efatra olon Kristy tsy anjery koa dia tsy vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany mpilavanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra natsangana teo ambonin'ny fanondrenan'ny apôstôly sy ny mpaminany sady Jesosy Kristy mifehezolo indrindra. Efesiana 2:2-7 lesona fadimy vahiny atao amintsika fa mino isika fa mifahasoavan'i Jesosy Tompo no amonjena atsika dia tahaka ny anazy ihany koa
Asan'ny apôstôly 15:11. Lesona fahenina mitarika amin'ny fampona ny fahasoavana tsy anjery fa miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana aho ary tsy izao velona fa Kristy velona tanatiko izay velomako ankehitriny amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana any zanak'Andriamanitra izay fa tia ahy ka nanolotra ny tenany mba hamonjy ahy. Galatiana 2:2. Lesona fahafito lehilahy iray tao an-tsambo tsy anjery ary ny tafapetraka Jesosy dia nazorom-befolo izy ka nanao taminy hoe raha misy dia voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy mpanompon'izy rehetra izy. Marika 7:7. Lesona fahavalo miakatra feno fifaliana tsy anjery tsy filan-javatra nefa nanaovako izany fa zao efa nianatra ny tsy herina na manahoana na manahoana malala mihetsy aho ary malala mitombo na aiza na amin'inona na amin'inona efa nampianarana ny voky sy honoana aho na aranambe sy anahelo mahay zavatra rehetra aho amin'ilay mampahery ahy. Filipiana 4:1-20 ka hatramin'ny 13. Masivy madorony kiran-dranomandrana tsy anjery koa mandianinareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny raharaiso ny zanaka reo fanahy masina sady mampianatra azy arak'izay rehetra nanodiko anareo ary indry izao mombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatamperaha izao tontolo izao matitoko 7:20 ka hatramin'ny 20. Mitafy ny fiadin'Andriamanitra tsy anjery ary noho izany dia rasa avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba azonareo hanolotra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatra nareo. Efesiana 4:13. Folo natao ifandray avokoa tsy anjery iteranao fa matahotra sy mahatalanjona nanaovanao ahy mahagaga ny asanao ary fantatro fanaiko marimarina izany. Salamo 139:14. Lesona faha-12 ridiary tsy anjery koa raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-bavao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Korotiana faharoa 5:17. 13 tonga zo indray ianao Jesosy tsy anjery ry lehilahy Galiliana nahoana ianareo mijanona lanitra iny Jesosy izay nampiakarana niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka nahitanareo niakarana any an-danitra. Asan'ny apôstôly 2:1-2. Misaotra anareo rakizy. Mahafinaritra zareo. Sady efa manomboka efa melava ny tsinjeriny zareo fa mahafinaritra. Lava zareo koa lasa melava koa ny zalo za melava mbola tsy nisy confinement dia kelikely mampalava zany lasa lava le fiboana zany mampalava mamparofoka. Isaorana ianareo rakizy dia any tokantrano any koa efa misy mahitsenjery be koa any isaorana avokoa isika dia mahasotoa mianatra tsenjery foana anao lalao indray tsika lalao an'ny tanora zandriny toy mazatra ihany eny ary ataony valotsoa ny fihetsika sy zany anao fihetsika dia nareo any valiny rehefa aveo fa alao aloha zareo amin'ny valiny eny ary. Lesona fahafiry ary zao misy an'izao dia meo ny lohateny sy ny tsenjery. Ay tenjera marina hoay tsy mahita masoko jamba marina loza lesona fahafiry zay lesona fahafiry izy teo ary koa mahay lohateny ary efa namaly zareo hainy zareo lesona fahatelo zany na le lohateny dia hoe noajambaina tsenjery vovolasoa ny tsy anjery ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:17 manao hoe fa izao no nandidin'ny tompo anay efa nanendranao ho fahazavan'ny jentilisa aho mba ho famonjena hatrany amin'ny farany tany ianao. Na hainareo haintsara eny ary faharoa lalaontsika faharoa indray zany zao eny hoe tsara jere tsara
tsoraka daholo e lomano lomano zay lomano mangatsika be mangatsika be oay reo misy kitay alao mandrehatrafo anampy an'zareo maka kitay ay lana bibilava ay sady bibilava mahafaty ajanoko fatahotra be koa lazay koa ampirehatrafo dia anao misao zany andro sakafo aika lany bibilava lesina vahafiry ary zay ina ny lohateny zay madadidy ay ny tanora zandriny tsara mandehan'zareo le izy ka ady reo tia milomano tokony tadidina ka glacé be le fampisinina koa zao mikatona sady le izy raha masina mangatsika be lesina vahafiry ary izy aizitsika tanora zandrany e mahay zareo alefasy vala lesina fafito le izy hany a lohateny de hoe lehilahy ray tao atsambo lesina fafito lesina fafito a lehilahy ray tao atsambo i Paul ny nambarany tamin'izay na le lesina teo koa raha de mbola i Paul le no atsambaina teo tsy anjery tsy anjery a ho an'ny lesina fafito eo marika toko fasika niny fa 5:30 a manao hoe ary rehefa tafapetraka Jesosy de niantsony 12 izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany de atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra manaraka indray zao farany any ho an'ny tanoa zandriny inona indray ary de atao fihetsika fatsoa ay fihetsika indray zany zao a enoy tsara alaiko loty a satroako ay tsisy mipotra maso sisa mahita ay aleo indray loha arovako indray loha ty e anaovako ty vy ty a miaro ty a voariko aloha ny trapany ambony ay sao de voatsindrona ny tongotra ndaso zay anaovako ty ary ty misy fiarovana angeza be a raha vao misy zavatra alefa tonga de ataoko arovako tsara mihitsy ny tenako oay za koa manana fedina asiko an'ity daholo zay ripadripaka ie ohatrohatran'izay za le izy raha atao fihetsika mety tsy tena nahy tsara azony lesina papiry le izy a ina azonareo lohateny zandry tanora e inanjejery lesina fafiry le nilazan'izay lesina fafiry ary zavatra nanaovana le izy zavatra tsotra be lohateny indray aloha no maiko e any mitafy ny inara lohateny toy izy kely mitafy ny fiadin'Andriamanitra zay vao hainareo fafiry zay zay vao hainjareo lesina fafolo lesina fafolo ao anaty anjeran'izay volasoa ary noho izany de raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hazonareo anohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa de afatra ianareo ao amin'ny Efesianina 4:17 sotra betsaka nafinaritra mahay tsika ny tokantrano any a de irariana mba asoty hianatra ny tenin'Andriamanitra hatrany ny tanora zandriny tanora zandriny be mémoire be mora mandaty mandeha be koa ia fotoanatsika zareo tena miazakazaka mihitsy ie miditra eo amin'ny mantoanto isika ia ndahoarany hoarantsika indray zareo manao tsinjery lesina voalohany fomba vavaka tsy anjery mifalia mandrakariva vavaka azantsahatra misaova amin'ny zavatra rehetra fa izany sitraka Jesosy Kristy tomposika ao aminareo tesaniana voalohany 5:5 lesina faharoa fomba vavaka tsy anjery fa tongotra ny farazavatra rehetra fa endreka manana tena fivavahany petera voalohany 4:7 lesina fahatelo miara-mandeha amin'Andriamanitra tsy anjery ary ny teny dia tonga nofoka nona tamintsika ary hitany vonay dia voninahitra mefitra ho an'ny zanakanahy tokana sady mahitsy mariny Jona 1:4. Faefatra miara-mandeha amin'Andriamanitra fizarana faharoa tsy anjery ry olombelona efa nasehoanao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy ho tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena Mika 4:9 lesina fahadimy tsy manaritra eo tina dia tao-tsy eo Andriamanitra tsy anjery ary voafanitra amin'ny maso rehetra masiny ary tsisy alaintsony na fitaronana na fanantenana fa efa lasa ny zavatra taloha Apokalipsy 1:2-4.
lesona fahenina misisaka kely alohan'ny asana tsy anjery makalesa ty amiko arah rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra etana fa izana no mianareo fitsaharana ento izokako ka mianaranko fa malefana sa tsy miavina po dia ahita fitsaharana ho amin'ny fanahinareo ianareo fa mora ziokako ary maivana ny entako matotoko fabefolo andiny fa valo amby roapolo lesona fafito manombola tsofina fizarana voalohany tsy anjery jehova ho azo fiambenana eo anolohan'ny vavako ambeny varavaram-bolotro Salam fahaika amby efapolo amby zato andiny fahatelo Fahavalo manogila tsofina tsy anjery voankazy avy masin'olo toy izany koa fa azavanareo mba ahitana asa soa ataonareo ka ankalasandrenareo izay an-danitra matotoko fahadimy andiny fahina amby folo. Leçon numéro 9 de l'or comme du verre, la première partie. Dans 1 Timothée 1,5, l'ordre que je donne ici a pour but de faire grandir l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une conscience bonne et d'une foi sincère. Folo volamina toy ny fitaratra tsy anjery sambatra ny mitandrina mety ka manao ny marina mandrakarivo salamo 6:3. Leçon numéro 11. Vivre dans un monde matérialiste. Matthieu 16:26. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Faharoa volana akanjo fiarin'Andriamanitra tsy anjery tsy fantatrareo efa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazana dia samy mihazakazaka avokoa nefa iray ihany no mahazo ny loka mihazakazato izany koa mba ahazoanareo ary ny mpiazakazatra rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety lo ihany fa isika kosa tsy mety lo koritrana voalohany toko asivy andiny efatra amby roapolo sy fadimy amby roapolo. Telo amby folo ny fiambiazana araka ny fijerin'Andriamanitra tsy anjery izay mierina manetsika ady fa izay mahatoky an'i Jehova no ataveziny izay mahatoky ny fony dia adala fa izay mandeha fahendrena no afamiala. Efa lehibe sahady ny ankizy efa mantoanto. Mahafinaritra zareo reny koa. Mahay tsy anjery be daholo. Lalao avy hatrany ary. Ndao sika ilalao anareo mantoanto ho antsika any an-trano ihany koa moa izany mahay tsy anjery kanefa tsy afaka nandefa azy taty. Ie dia anantina tsy anjery aminareo amin'ny alalan'ny teny sy fihetsika. Eny ary zavatra mivoaka ny vava kanefa to lasa olona ary mamirapiratra be tsy anjery fahafiry ary izany ho an'ny mantoanto hoe zavatra voaka ny vava dia lasa ino izy teo lasa olona dia mamirapiratra. Ay tonga dia hain zareo kosa izany zareo ma tsy efa intelligent hoe laser ka laser nge tsy mivoaka ny vava e izy mamirapiratra dia laser izany efa namala ny tany an-trano lesona fahafiry lesona fahatelo iny lesona fahatelo miresaka an'iny miara mandeha amin'Andriamanitra fizarana voalohany dia izy fa ina le mivoaka ny vava ahoana ary le tsy anjery le manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy amin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana ao amin'ny tsaona toko voalohany andiny fahaefatra ambin'ny folo dia izay le nivoaka ny vava kanefa lasa olona ry misy voninahitra be mahafinaritra izany fa tsy hoe sakafo zato raha misy zavatra hoe hohanina mivavana dia sakafo azo tomana be ry zareo mahafinaritra eo ka faharoa ary aro tsara ary dia lesona fahafiry ary inandray ny lohateny sy ny tsy anjery fa ny tsy anjerin'ity lesona ity dia maninona le izy mavesatra be ohatra mivonto ato ary makano n'izay mavesatra rehetra dia entinany avokoa fa rehefa makany
dia mahazo fitsarana. Lasa maivana kely. Lasa maivana le mavesatra be teo. Hoentinany izay mavesatra. Mora kely izay ho an'ny mantoanto. Tsy nisy gony moa teto fa saika gony mihitsy manko lelan'izay ko asehako an'ireo mahita sary. Nakibata mihitsy le ririna tsy mety. Efa aizareo sahady le Efa hainy le izy. Lesina fahafiry lesina franco. Lesina fahaenina. Lesina fahaenina misitaka kely mialohan'ny asana. Zay ny lohateny. Mitsenjery atsika rehetra na mantoanto na tsy mantoanto rehefa mavesatra ny entana dia makaiza zany makanisa ety amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no any anareo fitsarana dia mbola misy tohany kely hoe entony zioga ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavinam-po aho dia ahita fitsarana ho an'ny fanahy inareo ianareo fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Ao matetika 120 fa 720 ka hatramin'ny 700. Mahafinaritra. Mahafinaritra. Ao amin'ny tanora lehibe. Zatovo. Tsy asitsika hira tsonga mavesatra. Tonga dia alefantsika satria mandeha be fotoana izany tanora izay. Voalohany manatanteraka ny asa fanompony ary tsy nisy tahaka ny aba izay nivaritena anao izay raha tsy teo imason'i Jehovah satria namporisian'i Jezu be lavadiny izy ary izy nanao izay vetaveta loatra tamin'ny nanarahany ny sambo dia tahaka izay rehetra nataon'ny Amorita izay fanoroahan'i Jehovah teo anatrehan'ny zanak'Israely. Mpanjaka voalohany toko 1:5-20 sy 9:20. Lesina faharoa fifatoana amin'ny mpaminany ary noho ny efa tafita izy roa lahy dia hoy Eli tamin'ny Eliza angatao izay ataoko anao dia mbola tsy misaraka aminao aho ary hoy Eliza masina ianao aoka ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho ahy. Mpanjaka faharoa toko 2:7. Na fahatelo ilay mpanao fahagagana tsy anjery ary raha vehivavy tamin'ny lahy indro fantatro fa masina sady lehilahin'Andriamanitra ilay mpandalo eto amintsika Manjakarivo. Mpanjaka faharoa toko 4:7. Lesina fahaefatra kanakana ratsy fito tsy anjery dia nanantona ny mpanompo ka niteny taminy hoe rikako na dia zavatra lehibe aza no nasaim-panano nataonao moa tsy mba ho nataonao va izany dia nidiny izy ka nisitrika tao jorotana impito araka ny teny lehilahin'Andriamanitra ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofony zazakely indray ka nadio izy. Mpanjaka faharoa toko 5:13-14. Lesona fahadimy avinavina sy fitsaratsarana olona mialoha tsy anjery satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra maro-po sady be mpamindrapo ary manina ny amin'ny loza. Jona toko 4:1-2. Lesona fahaenina toeran'ny fotorotoro tsy anjery nosotraniko ny fihodinany ho ty azy tsy vosonanao fa efa niala tamin'ny vadezirako. Hosea toko 4:1-4. Afaka mifandray ve ianao tsy anjery dia nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no hirako ary iza nandeha hohiraka ahy dia hoy izao ity aho hirao aho. Isaia 6:8. Lesina fahavalo fanantenana ho an'izao tontolo izao tsy anjery dia nireny amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo eny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray ilaza hoe an'i Jehovah aho ary ny anankiray koa hankalaza ny anarany hoe Jakob ary ny anankiray koa indray anoratra amin'ny tanany hoe an'i Jehovah ary ny anarany hoe Israely dia ho tonoina ampanajana. Isaia 44:4-5. Lesina fahasivy ny jabajaba anaty aizina tsy anjery 20 taona ahaza fony izy vao nanjaka ary 40 taona no nanjakany tamin'i Jerusalema ary tsy mba nanao izay mahitsy teo imason'i Jehovah tahaka ny Davida rainy izy. Tantara faharoa toko 20:1-11. Lesina fahafolo ny zavatra ilaina ao amin'ny fifoazana tsy anjery Jehovah Andriamanitry ny Israely no nitokiny fa nifikitra tamin'ny Jehovah izy ka tsy niala tamin'ny fanarahana azy. Mpanjaka faharoa toko 7:5-9. 120 fisalasalana tao an-dohasaha tsy anjery ary io Jehovah mivoa ka mitsangana eo ambonin'ny tendrombohitra anatrehan'i Jehovah ary indro nandalo Jehovah. Mpanjaka voalohany toko 9:1-12.
Na faharoambe folo izany manisa tsy anjery dia hoy izy nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an Jehovah Andriamanitra ny maro fa ny zanak'Israely efa nahafony fanekenao ary izao dia izao rery ihany ny sisa nefa mbola mitady hahafaty akoho izy fa hoy Jehovah taminy nefa amela 7 arivo ao amin'ny Israely aho dia niloalika rehetra izay tsy nandoalika tany mibala sy ny vava rehetra izay tsy nanoroka azy mpanjaka voalohany toko fa 7 andiny fa 4 ny 5 ary ny 7 folo fanadiovana ny trano tsy anjery dia nanao izay mahitsy teo masony Jehovah kosa izy ary nandeha araka izay rehetra nalehany Davida rainy fa tsy mahavilina ao amin'ny ankavanana ao amin'ny ankavia de Mpanjaka 22:2 Misaotra ny zareo reny. Deux Mpanjaka 22:2 mahay koa zareo mahay fa lava be ny tsenjery zareo mihitsy koa nao lizo arakaraka le ankizy tam'le zazapotsao de kely le tsenjery de ny ankizy tena lavalava de zatovy tonga de lava be ny tsenjery lalao avy hatrany ary lalao avy hatrany ary de ho an'ny zatovy atao anankiray ihany fa fantaro tsara fotsiny le izy de mba nareo mamantatra zany hoe lesona fahafiry ty resahako amintsika ty wow taona afaka ataoko daoly nge zavatra rehetra efa 20 taona tsy isy hoe mivavabavaka izany na hoe mahitsihitsy zany zay tiako ihany zay le izy zay ve adoro za mihitsy fiteniny ainareo ve zandry tany 20 taona zao de lesona fahafiry ary zany mesina fahafiry zany niry tanora zatovy misy mahay izy lesona fahafiry izy ny teny lesona fahasivy zany le 20 ans 20 taona iahazy zany zay ny tsenjery fa ny lohateny moa zany de hoe mijabajabana zay ny lesona ngeza be ho an'ny zatovy mihitsy hoe le taonanao aza jabajabahana anaty aizina satria aza zany de tsy mba nanao zay tsara sy mahitsy teo masony Jehovah misaotra ny zatovy isika mahafinaritra zareo mahasoto mianatra ny tenin'Andriamanitra ihany koa de mampahery antsika mba mbola hianatra hatrany azadino ny lesona vidy lesona hiditra amin'ny manaraka ny klasiny lehibe zany zao no amaranantsika azy ao anatin'ity klasiny lehibe ity volasoa de misy olona isaorantsika manokana navita tsenjery 13 izy misy miravavy izy nandefa taty 13 tsy tapaka de i Emeraldina sy madame Jeanne Ratsirson zareo zany nandefa 13 feno de nefa moa zany fotoanantsika kely betsaka mipandray any tsara de nafangaro any anatiny ihany le izy de isaorana manokana zareo reo ary de raina fa na de fa lehibe ary izy de mbola mianatra tsenjery tsara de ho tahafintsika koa ho alaitsika tahaka misaotra andreo zay nanao tsenjery ihany koa lesona voalohany ny mampiavaka ny baiboly tsy anjery fa nilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao salamo fa 7:10 andininy fa 5:10 lesona faharoa ny niaviany baiboly sy ny toetoetrany ary noho izany izay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notsirianay anareo dia tsy noraisinareo tenin'olona fa araka izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa anatinareo izay mino koa Tesaloniana voalohany toko 2:13. Lesona fahatelo ny fomba fijery Jesosy sy ny apôstôly ny baiboly tsy anjery fa izy kosa namalaka nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no ivelomany olona fa ny teny rehetra izay aloka fahavan'Andriamanitra Mateo toko 4:1-4. Lesona fahaefatra ny baiboly fototra irana amin'ny fampianarantsika ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany fa raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy mpisahan'ny fahazavany maraina Isaia toko 4:20. Lesona fahadimy ny soratra masina irery ihany fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka
ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisaina fo. Hebreo 4:12. Lesona fahenina nahoana no ilaina ny fanazavana ny baiboly sy anjery fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy miko fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Hebreo 4:12. Lesona hafa 7 fomba fiteny ny andalateny ary ny tontolo kevitra sy anjery raiso ity boky ny lalàna ity ka apetra eo anilan'ny fiarany fanekeny Jehovah-Andriamanitra reo mba ho vavolombelona aminao. Deutéronomie 4:30. Lesona hafa 7 ny fomba fiteny andalateny tontolo kevitra raiso ity boky ny lalàna ity ka apetrao eo anilan'ny fiarany fanekeny Jehovah-Andriamanitra reo no vavolombelona aminao. Exodosy 1:4. Lesona faha 8 rehefa manontany Andriamanitra dia misy ny famarinana ara-baiboly fizarana voalohany tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary tsy izy dia tsisy na ary zao zavatra ary Jona dia iray azy izy no misim-piainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Jona 1:1-4. Rehefa nanao ny tany Andriamanitra ny Genesisy sy ny fahamarinana ara-baiboly fizarana faha 2. Tsy anjery ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Salamo 7:1. Lesona faha 10 ny baiboly amin'ny mahatantara azy. Izao Jehovah-Andriamanitra ao no nitondra anao avy tany amin'ny tany Egypta nivoaka avy tany. Izao ny Jehovah-Andriamanitra ao izay nitondra anao voaka avy tany amin'ny tany Egypta. Exodosy 20:2. Na faha 1:10 ny baiboly sy ny faminaniana. Tsy anjery aroa izy tamiko 320 andro ary rehefa afaka izany dia vao diovina ny fitoerana masina. Daniel 9:4. Lesona 12 ny fomba fianarana ireo andalateny saritakarina. Tsy anjery ary ny faharopony tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly raha malalatsika taminareo koa araka ny famondrena ny fahendrena nomena azy tahaka ny ataony amin'ny epistiliny rehetra koa fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy ary amin'ireo dia misy zavatra sarom-pantarina izay aolany olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Petera 2:7 ny 5:20 sy 6:20. Na fahatelo ambin'ny folo mivelona araka ny tenin'Andriamanitra fa aoka mpakatony teny ianareo fa zao mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Jakoba 1:2-2. Sotran'ireny lehibe reny. Sotran'ny lehibe. Mahafinaritra mihitsy fa mandray anjara. Misy zao amin'izao no mijery fahitalavitra izy raha mahita amin'ny Facebook teo tokony anao anio avaza manaraka manaraka fa mbola misy lesona foana misy tsenjery foana isan'andro sika afirina ihany moa zany fa i Emeraldinasy ny ray aman-dreny Jeanne Ratsirsan no nanao tsianjery feno hoe 13 isa fa notsongaina tao anatin'izay rehetra teo moa mba andraisan'ny rehetra anjara dia tianay zany ny manambara hoe sabata 17 dia amin'ny nanatanterahany zareo izay nanatanteraka efa nitondrona teo moa ny tsenjery hoe feno dia isy fanomezana zany mba ho atolotra ho anareo dia i Emeraldinasy Jeanne Ratsirsan ho an'ny lehibe tao amin'ny zazabodo dia i Jenny ary sazaminono i Joanna sy Sarak Cheftenrina
Ie dia niavy ihany koa dia olazayna amintsika hoe ahoana ny fomba hanolorana an'izay tsy hanomezana izay tapitra sady ny fotoanantsika ie dia misy tsy hahakely amaranantsika satria tamin'ny telo volana lasa zay a dia nisy ny sabata fahatelo ambin'ny folo zay natao teto ary zay ihany koa no nanomboan'ny fandarina teto amin'ny radio azis sabata mahafinaritra sy ny radio azis en ligne ihany koa zay nisy ny fotoana ohatran'izao zany dia mba ho fahatsiarovana tamin'ny telo volana lasa iny a dia nisy tantara voalohany indrindra zay saona manokana ny ao amin'ny lafiny teknika zay nanao fikaroana atao amin'ny arsive atao dia hitan'le izy dia alefantsika kely ny ampahany hoe ohatran'izao raha vao nanomboka ny sabata tolakandro niaraka tamin'ry bebe ravoavy sy ny sisa tato amin'ity efitrano ity nanaovana azy a dia zay nao maraparanantsika azy tsy haiko raha mbola mizatra farana alohan'ny amaranantsika amin'ny fotoana ny tsenjery voalohany tao amin'ny lesony lehibe moa dia nanao hoe fanilony tongotro fanazavana ny lalako ny teninao dia mampahery antsika azoto hianatra ny tenin'Andriamanitra satria fanilo ny lalantsika afahantsika mandeha araka sitrapon'Andriamanitra mba tsy hijabajaba anaty aizina indrindra amin'izao aizina eto amin'izao tontolo izao aizina aretina aizina eo amin'ny ady aizina mikorotana sisisy dia mba izy ten'Andriamanitra tsiro isika iny ary ity zany santonany sabata fahatelo ambin'ny folo tamin'izay a tamin'ny telo volana lasa dia raha sitrapon'Andriamanitra mbola hoety antsika amin'ny sabata fahatelo ambin'ny folo manaraka ve tsy fantatra dia zay zany ny ametrahantsika ny kopapoatanana ie velomatoka misy mandondony zany le rehetra sa tsy tena maheno oragaty a misy mandondona zany efa voaty sofikilanyity tseniko zany dadabe sy bebe ai vekala ratsy io e izy manahoany dadabe sy bebe nareo zany tsy maheno mihitsy ny dondomy manganareo matory atoandro e tsy zany loatra anaka fa ohatrany efa hitanao ihany e efa sady manahoany dadabe sy bebe aty zako mitovy amin'ny aniko zay le mpivadiko manahoany nareo efa ela be dia nankaty aminareo efa ela be mihitsy dadabe sy bebe tsy hitako zao fahasoavan'ny tompo zao rery zanako malala zao fahasoavan'ny tompony e mahabotrabotra mandrakarivo e salama tsarinareo ay mivavaka tsara mihitsy fe dadabe sy bebe tena mivavaka anaka indrindra moa hoe tsy mahazo mandehandeha za sao efa nangataka lalana mihitsy hoe mba hijery any dadabe sy bebe manahoany nareo aty nareo ve zany mivavaka tsaraavakazay ohatra izaniko zao fotoana zao mantsy tena rarotina mihitsy ry dadabe sy bebe hoe mba mamaky baiboly dia mivavaka edrezy zany tena ataonay ato zany ary sambatra koa sy dadabe sy bebe manararotrako hitanao fa ohatrany hoe miboka hony dia tsy maintsy hoe mba zay zany e maninona moa mbo mianatra ny tena dadabe sy hoe ndao tsika mba ko maninona raha ndao zany mba zarao amiko fa za ngena dia nakaty dia tokony mba zarainy dadabe sy bebe amiko zany zao le nivakinareo farany sa nareo tsy miara mamaky satria samana ny baibolinay zay dia sady manahirana le rehetra ny le solomasoko zay ohatrany efa elaela zay koa ny zay mitovy olana raha ohatra tsy hita solomasina izy io dia tsy hitako ny ohatran'izany foana ny fiainana tsara dadabe sy bebe fa ngatsy hoe mamaky baiboly sa le izy mahita tsara moa dadabe sy bebe ohatrako hoe manao tsejery any aloha zao no mba vakina ndao raha nga vakina mihitsy aloha baiboly fa ngatsy iny efa elaela ihany iny le izy rangano tsy te koa ianao miseho hoe mivavaka e hoy ahoy e ka le tsejery indea le atao mandrakariva andao tadavina tadavo ary e tsy baiboly teo loza marina afaboaraka le kiala ty alo ny ahita ohatra atao kaiky ny lamba totany ohatra ty ambany farafara le izy le rehetra na tatao kaiky ny lamba totany badoda voka zany baiboliko zany orany ty solomasoko fa hitako tato ohatra ny akoary le rehetra tao ty le solomasoko mbola ny ty tsy hitako ny anao ohatra ny efa dima volana
fangana re tsy nanao solomaso mihitsy zany nareo nandritra ny volana be deaibe zany tena lozany le rehetry fa le tsy fahitana le solomasony e de tsy afaka sady naty le pré fa anaoviny ianao aloha raha azoko tsara zany le trano zao de fenona famakina de mieno azisy koa hoe ozy lenga tovy lahatra ambadika ye satria ohatr'izao zao manaraka fandarana amin'ny radio azisy de mitarika atsika maki baiboly de miresaka amin'andriamanitra baraka atsika le rehetra so ihany fa nandalo taty le tena tokony amin'ny lesona ndraiky mody hoe mamaky eny evaika atsika de efa vonina amin'izay fa zao aloha za tena mahity azonao zao tena mahita ohatra hoe vakiky zao ty ao amin'ny inona moa zany inona moa io zany marika ao amin'ny marika zany zao hitako tsara mihitsy hoe marika ary jakoba sy joetry hitako tsara deraina ny tompo ye de toizana vakina lesana bezibe de angalana hery sandaingandainga atsontsika tiantitra mandaingy tiako nge tena tsy mahasoa zavo kely soa tonga de sosika tavela ty aotsika raha tsy namangy anay ianao de tsy niova ny fiainanay alao faranana an'izay izy ty fa ohatry ny efa maizomaizy mihitsy like anao bizo ahy tsy mahazo manao bizo fa misaotra anao ie sady tsy mahazo manakaiky ny dadabesy bebe koa rehefa tadidiny dadabesy bebe tsara zay de vakio le baiboly tsy mahazo mietriketrika eto aminay eto aloha ianao androany fa mampianatra anay sady zao efa lasa ny tany 12 a tsy mahazo mietriketrika atrony ianao fa tsy maintsy mampianatra tsika nafinaritra niaraka tany tokantrano tany a nino afa nahita fifaliana ihany koa ianareo Seu lai panjaka
tsy maintsy miova ny fiainanao. Ny fananana ny saina no mampiavaka antsika zanak'olombelona amin'ny zava-mananaina toy ny zava-maniry, ny kinta na ny volana eny hatramin'ny biby. Ka anosiosiny lalàna va sa hitandrinandidy, mila miova ianao. Iza ilay Andriamanitra ekenao, ilay Andriamanitra moderna mahavarinanao matetika, vola, talenta, teknôlôjia, fanatontolona no hitompoana, sa ilay Andriamanitra nahary izao rehetra izao? Mila miova ianao. Aiza misy ianao? Hijalona eto amin'ity fiainana feno rendrarendra, fiainana mandalo, tontolo feno sento, tany-pahavalo, tsy misy azo antenaina, tany karakaina, sa andova lay tsita, dia ilay paradisa, tanàna maripototra, azo antenaina. Mila miova ianao. Ny fijerinao mo fijery iray manindrona handedika ny hafa hitsoka amin'ny lalina, sa fijery mahonena entina nefena ny fony milotritra hanampy azy miarina ahafahany miala amin'ny fiainany maditra? Mila miova ianao. Ity fitafinao moa fisehoana ivelany anaitra manodidina hifantoka aminao, sa ilay akanjo-pamarinana saloranao anaty hiakanjoana tsotro izao zary toetra mandramaty? Mila miova ianao. Aminao ampiasainao amin'inona reo andro fitonomena ho tantanana? Olaniana hanaovana asa mafy, asa manandevo tsy misy fitsaharana, sa hanokanan'andro iray dia ilay andro fahafito, andro hialana sasatra sy amitranana indray ny fihavanana amin'ilay Andriamanitra ray? Mila miova ianao. Moa manara-drenondrano ny finoan'ireo razambe no tompoana teny fantatra, sa anompo an'ilay Andriamanitra azo antoka? Andriamanitra mahafantatra ny mbola ao ambadika ireo ankamantatra. Moa iziriziry tsy mety andray ny famarinana va ny fonao, sa ovana ho fonofo hiandrandra fiainam-baovao? Mila miova ianao. Ny fihinako sy ianao mo sakafo mahavelona mitondra fahasalamana va, sa ilay matsiro eo ambava haitraitra fotsiny ihany? Ko andao averina indray ilay sakafo tany aloha izay nomen'ilay tsoto, ny legioma, voankazo, voamaina, mangahazo, satria ny maha izy antsika ange dia avy amin'izay nohantsika. Mila miova ianao. Ny fiovana tsy anganongano io sanatria na azoazo fotsiny amin'izao, fa mila ezaka finiavana fandavatena. Fiovana avy aminao. Aza andrasana ampitso, aza angatanandro, fa izao akehitr'io izao mila miova ianao. Karaha miova aho, miova ianao, dia iova izao tontolo izao. Ny finoko lalina izao sy ianao handova tany vao, dia ilay Jerosalema vaovao. Mila miova ianao. Ianao ange izany e. Ny vetso.
fijery afanoatao vaovavoko ny saina sy ny fo fiangana vaova efaly ao satria mbola afaka mandray ilay tompoty zay maty hoanay fiangana vavao fiangana vavao fiaina nilanitra zay tiany hoay sy hoanay ila fiangana vavao ka tsy verindalana ka izay antsorenao de tsy alangalana ny andro sisa eo aloha de tena hoitataratra karao avy Kristy diondry izay nany tena mpanarady efaly ao satria mbola afaka mandray ilay tompoty zay maty hoanay fiangana vavao fiangana vavao fiaina nilanitra zay tiany hoay sy hoanay efaly ao satria mbola afaka mandray ilay tompoty zay maty hoanay fiangana vavao fiangana vavao fiaina nilanitra zay tiany hoay sy hoanay fiaina nilanitra zay tiany hoay sy hoanay fiaina nilanitra zay tiany hoay sy hoanay ry ava-malala faly miarabantsika indray amin'izao takariva folakandro ny sabata izao ary misaotra an'Andriamanitra tsika satria dia mbola afaka miaraka manamasina sy mitandrina ity andro fafito amin'ny herinandro na ny sabatan Jehova ity ary amin'izao fotoana izao tsika dia hamarana tanteraka ny conférence lehibe zay niarahantsika teto ny amin'ny hoe tsy maintsy miova ny fiainanao ary fanampanantena atsika ny amin'ny hoe amalina ireo fantaniana na lefanao nandritra n'izay tapabolana izay ka dia indreto zany ny pastora zay afaka anatanteraka ny famalina ny fantaniana eto moa zany ny pasteur foloan'ny fédération na Madagasikara foany amin'ny fiangonana adventiste izany ny pasteur Andriamparatina Fanera faly miarabanao pasteur miaraba pasteur dia miarabantsika rehetra koa manaraka an'izao fandarana izao ya de eto kavanako atoko moa zany ny pastora zay nitondra ny tenin'Andriamanitra nandritra n'izay tapabolana zay ny ray aman-dreny pasteur Andriamparatso Ernesta miarabanao ihany koa pasteur amin'ity sabata folakandro ty miaraba pasteur ary miaraba ihany koa ny mpanaraka tsy tapaka nyzao onjapeo sy ny Facebook ya eny pasteur tsy manana fotoana lavabe moa tsika amin'ity sabata ariva ty
kanefa mifantanina voaray zany dia tena maro be tokoa noho izany dia oferatsika ihany ny fotoana fa raha misy zany hoe lina manokana dia efa nananareo ny contacta na ny telefona dia afaka miantso manokana dia mifanao fotoana manokana mba hampianarana anoizana ny fampianarana ny baiboly ka misy fantanina raha fehezina zany io fantanina valo eo ny fantanina avy amintsika ny diratsika voalohany ngamba pasteur dia ny amin'ny resaka fahafatesana tao anatin'iny moa le hoe tsy maintsy miova ny vatanao no nyresahana an'izay misy nametraka fantanina hoe ahoana marina moa zany le hoe nody any amin'ny ray ahoana ny amin'le hoe taolambalony Jakoba avy any Egypta nentina nakany any an-tany Kanana manahoana ihany koa no hoe lay resaka aolika toko 210 hoe Lazarosy eo atratrany Abrahama asa iza no amaly voalohany ianareo rahalahy enare anomboka anazy moa dia ifampizarana lay famalina ny fantanina miresaka momba ny maty zany dia misy lay fiteny mahazatra rehefa manao fialam-para zany dia ny hoe sitrak'Andriamanitra ny antsony ava-malalanay ody any aminy dia ohatrany dika zany zay hoe rehefa maty ny olona dia miakatra ny an-danitra iny moa fanazavaina tamin'ny famelaberanana teto hoe misy hoe fanahy zay efa mazava tamintsika l izy hoe reo fanahy manahoana fanahy nefesha fanahy ino sy roi sy misy anko le fanahy anakiray zay efa mazava hoe makaiza daholo iza makaiza rehefa maty ny olona anakiray fa tsy velona am'izay zany fa makitoky sy andina anakiray fotsiny zany zay mety hanampy atsika ny am'izay fantaniny zay dia andao jerevantsika zany mahakasika an' Jesosy ao amin'ny Jona toko 20 novakitsika ny 7:70 Jona toko 20 ny 7:70 dia zao ny vaky ny ten'Andriamanitra hoy Jesosy taminy rehefa nitsarana tamin'ny maty zany Jesosy dia zao ny teny Jesosy tamin'ny Maria Magdalena zay nisehony zany hoy Jesosy taminy aza manendry fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana makany amin'ny rahalaiko ka lazao amin'ny hoe miakatra hoany amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary hoany amin'ny Andriamanitro sy ny Andriamanitra reo efa nitsangana tamaty Jesosy tamin'io dia mazava be le teny Jesosy tamin'ny Maria hoe aza manendry aho izy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho zany hoe maty Jesosy itao basana fa tsy niakatra tany an-danitra tsy nody tany amin'ny rainy izy fa rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy zay vao niteny tamin'ny Maria hoe hiakatra any amin'ny raiko sy ny rainareo amin'izay aho izy zany hoe Jesosy zany tsy nanao va-et-vient io zany hoe maty izy dia tany an-danitra dia avy eo nidina indray dia tsangana tamin'ny maty dia ndeha hiakatra any an-danitra zay fa mazava ny teny soratra masina teo zany hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia niteny tamin'ny Maria hoe aza manendry aho fa mbola tsy niakatra tany amin'ny ray tsy niakatra tany izy na ninona hoe ny inona niakatra tany ve tsisy fa mazava le hoe rehefa maty ny olona dia miala ny fofinainy miverina ho amin'ny vovoka izy dia lay fanahy zay nomen'Andriamanitra le fofinay iny no miverina any amin'Andriamanitra zay ihany sotra pasteur asa misy azo ny pasteur Ernest anapinana zay fanazavana zay somary efa hitantsika raha teo moa zany tao anatin'ny conférence hoe nantantara Lazarosy zange ry amin'ny Jona zany rehefa nanangana azy Jesosy amin'ny Jona toko 1:20 dia mazava tsara le nazavaintsika hoe tsy hoe ry Lazarosy midina fa efa ny an-danitra ianao fa Lazarosy mivoa satria zany efa hitantsika ihany koa fa ny fanahin'le olona dia maty miaraka aminao zany fa tsy hoe misy tranom-panahy zany indraindray mantsy tsy lazain'ny olona hoe ny Gehena ny Hades dia tranona fanahy reny fiainatsika reny ka rehefa atsangana le olona dia miazakazaka be avy any le fanahy ry amin'le fiainatsika dia miverina makeo aminy ka eo zany no tokony hitandrina tsara hoe
maty miaraka am'le olona rehefa manangana Kristy ilay mpamorona de miaraka am'izay ihany koa zany mbola eto ao am-pasana daholo na any amin'ny soratra masina koa de miresaka foery Davida mbola eo fasany a mazava tsara zany fa tsy misy hoe Davida de efa any an-danitra koa masinda Davida na ohatr'izany efa miresaka Lazarosy ihany ianao pasteur maraparana antsika nyty resaka maty ity zany a ao amin'ny Lioka toko 2:20 manomboka eo amin'ny 7:20 eo misy tantara hoe Lazarosy asa le Lazarosy le anabafy anadamary ve io sa ahoana hoe Lazarosy eo tratrany Abrahama de le mpanan-karena ery Piteriny tomany hoe mba hoeny aminao ahoana ny anazavantsika an'io tompoko eto moa zany rehefa mijery le tontolo-kevitra isika manomboka eo amin'ny toko 2:20 amin'ny Lioka de misy resaka mihitsy ny fanoharana mpitandrina tsy marina de toy izany Jesosy ihany lay fanoharana eto zany de tsara aloha ny mazava tsara amitsika hoe ty zavatra resahana eto ty zany de fanoharana tsy misy mihitsy zany hoe zavatra tena nisy ty de miresaka eo moa Jesosy tahaka amin'ny mahazatra azy zany amin'ny fampianarana rehetra zay atao hoe namorona anarana izy hoe Lazarosy ny anaran'ity olona anankiray ty de misy ko ihany koa eto lay mpanan-karena Jesosy moa zany aingana amin'ny fampianarana rehetra misy ihany koa finoan'ny olona zany ny amin'ny ton'le hoe ny finoana tamin'izany zany de hoe misy hoe efa misy toerana ohatr'izany de tsy maintsy miresaka amin'ilay tontolo iainany zareo mihitsy zany mba hampahazava an'ilay resaka de zay nahatonga Jesosy nanao an'ity fanoharana ty zay zany aloha hoe fanoharana le izy faharoa manarakaraka an'izay tsy mitombona mihitsy zany araka an'le teo hoe na Jesosy aza tsy niakatra Lazarosy tsy mbola niakatra ka eto ve Jesosy de ampianatra hoe efa anyray izy fa mba azahoan'le olona hoe zany ny finoana nisy teo satria minodro zareo fa hoe efa misy toerana andehanan'ny olona zay maty rehetrarehetra zay ka hoe ataontsika hoe mahantra sy napahoriana te hanao lesona mihitsy zany Jesosy mikasika amin'ny faratsy ilay mpanan-karena teto de raha tena izy tokoa moa ty hoe eny atratran'ny Abrahama tsy haiko hoe manahoana ny angezana zany tratran'ny Abrahama ka ny olona maty rehetra hatramin'ny andron'ny Adama de ho tonga eo atratran'ny Abrahama daholo mila mitandrina tsara zany tsika mahafantatra hoe ay fanoharana le zavatra zay resahana eto fa tsy tena zava-misy zany fa ny fahamarinana omba maty de reny zavatra efa nyresahantsika rehetra reny de mila mifikitra amin'ny fahamarinana zany tsika fa tsy hoe ty tantara kely anankiray zay indraindray sy diso ny fandikana azy ty no anafoanana ny toko sy andininy mazava be momba maty hoe tsy mahalala na inona na inona tsy afaka miderin'Andriamanitra valim-pitiany efa tsisy tsony de io ve no anafoanan'ny Kristy ny fampianarana mazavatra any amin'ny testamenta taloha ka hatramin'ny testamenta vaovao zay zany hoe aoka hifikitra amin'ny fahamarinana isika toizao kely le fanazona pasteur ny mahakasika an'le hoe maty tsy malalana inona ny inantsony efa mazava be voalazany ten'Andriamanitra dia raha mahatsikatra isika am'le toko sy andininy zay novakitsika leo amin'ny Jona momba ny Jesosy teo zany hoe i Maria Magdalena sy ireo namany ho any amin'ny fasana mitondra menaka manitra atao ina moa le menaka manitra anosorana ny fatin'i Jesosy anamboarana ny fatin'i Jesosy zany kanefa ny zavatra nyseho Jesosy efa nitsangana dikan'izay io zay le fihetsika zay zany de tena mampafantatra atsika hoe ny maty rehefa maty ny olona de aza kitikitiana intsony izy ary Jesosy mihitsy eto zany ny vavolombelony zay satria reo vehivavy reo nietrehitra ny ande ikarakarany an Jesosy ny vatany Jesosy kanefa efa nitsanga Jesosy efa atelony io zay le hoe telo andro de itsangana izy de hitatsika am'izay hoe manamafy mivolazany ten'Andriamanitra zany hoe efa tsy mahatsiaro ninina intsony ny maty fa rehefa maty izy dia ao izy dia tsy tokony hoe mbola kitikitiana ve sa ahoana zay moa zany le eto amin'ity Lazarosy ity zany fanoharana izy ity ny zavatra fanoharana tsy ara-baky teny fa izy tonana lesona ka noho zany alohan'ny voalaza eto zany hoe tsy afaka nanao na inona tsony na le mpanan-karena taorina ny fahafatezana zany hoe amin'ny fahavelomanao zany anaovana fanapahan-kevitra anaraka an'Andriamanitra fa tsy afaka manao inona tsony ianao rehefa maty zay mikasika an'izy io farany mikasika an'io resaka fahafatesana io lay hoe taolam-balon'ny Josefa taolam-balon'ny Josefa avy any Egypta hoentina makany Kanana misy fanazavana fohy ve mba hitenenany amin'izy iny tsika moa teny efa niteto hoe raha misy te hianatra manokana dia
misy afaka manao fandalinana tsara fa isika feziny fotoana ataoko hoe efa mahavaly azy ihany aloha le ampahany teo hoe tsy azo kitikitihana tsony na ny fatiny Jesosy raha tsy afaka nataona inona inona tsony fa asa raha hoe misy teny tsotra ilazana an'izy iny pasteur. Araka ny izay ambaran'ny pasteur zay zany de zao hoe misy zatra be dehibe zany mandritra nyity famalina fanontaniana ty mety tsy hidirantsika amin'ny tena tsy priany lalina satria araka le hoe voafohy ny fotoana eny amin'ny toerana rehetra zay misy atsika eny ihany koa zany ka te azo fanazavana fanampiny de zao hoe misy pastora ny distrika misy pastora zany eny de mahay lavitra noho izahay aza ny pastora amin'ny fanazavana zavatra toy itony ka de afaka maka rendez-vous zay pastora mba hanatonanao fa misy an'reto tsy mazava fa eto zany dia lay tena fahamarinana fototra no ezana ho azavaina arak'izay azo atao eo satria tena loha hevitra anankiray mihitsy raha miresaka fotsiny zany zao tsika hoe famadihana to de loha hevitra anankiray tsy maintsy miditra amin'izany rehetrarehetra zany de zay no hoe tsy ho ampy ny fotoana fa misy an'ilay fanazavana teo pasteur hoe resaka ohatrany hoe faminaniana hoe tsy maintsy hivoaka any Egypta ny ray andro any ny zanak'Israely dia tsy maintsy ho tonga any amin'ny toerana zay efa nikendren'Andriamanitra de ilay Kanana zany de zay no mahatonga azy hoe tsy maintsy hoe faminaniana zany hoe hiverina any indray anareo andray andro any. Ny tsara marina koa ny mahakasika zay de hoe Josefany mbola tsy maty izy no niteny an'izay de zay le hoe faminaniana izy hoe efa fantatry Josefa sahady ny zavatra iseho de tsy inona fa ny fanafana ny zanak'Israely hialo Egypta. Zay le ilayntsika ny fahaizana ny soratra masina zany hoe contexte hoe tantara ve ty faminaniana ve ty fanohanana ve ty zay zany le izy de hitantsika hoe tena tao anatina faminaniana zany miary hitantsika atao amin'ny tantara zanak'Israely tsisy hoe nanao programma zao hoe andao hataontsika ny fitondrana ny taolam-balony fa efa niala avy eo Egypta zareo voatsaron'ny zareo ny tenin Joseph aika moa ty entina anatanterana an'izay ia eny ary amaranako an'le resaka faty zany de zao hoe raha fitinana zavatra tratenentsika de tsisy olona miakatra tsisy maty miakatra makany an-danitra zany araka ny soratra masina mivelabelana teto zavatra hitako atao anatin'ny baiboly zany zao de olombelona daholo miakatra any Enoka ao Genesis 2:7-20 Elia mpanjaka faharoa 2:2 Mosesy zay natsangana manokana hoe tsy hita mihitsy ny fasany hatramin'izao natsangan'Andriamanitra ary nedivan'ny devolo satana raha zany iny faty Mosesy iny de nakarin'Andriamanitra i Mosesy natsangany tamaty ao amin'ny Joda 5 ary misy olona be dehibe koa tsy voalaza anarana ao amin'ny Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 7:50 rehefa nitsangana tamaty Jesosy miakatra any an-danitra izy reny zany reny ny olombelona ary hitantsika Jesosy koa zany efa nitsangana tamaty niakatra any an-danitra ary eo amin'ny Tesaloniana lay famelabelarana etin'ny pasteur teto rehefa miverina Jesosy de atsangana maty ireo zay nanaiky an Jesosy zay vao makany an-danitra zay ny am'tinantsika iny resaka fahafatesana iny fa fampitohy amin'izay ihany pasteur makasika nisy fantaniana napetraky ny olona ny amin'ny hoe ahoana moa zany no atao mandritra ny arivo taona inona ny zavatra hitranga amin'ny ratsy fanahy eto amin'ity resaka arivo taona ty ahoana ny mbola hitsangana indray hiadivany amin'ilay tanàna vaovao Jerosalema vaovao rehefa tapitra le arivo taona. Ianary anomboka ny fanazavana zany dia hifampitohy foana moa zany le izy fanampy zany le fanazavana sy omena amafitsika angambany hoe inona no miseho rehefa ho avy Jesosy miainga avy any zany izy hoe ny rehefa ho avy Jesosy dia izara roa ny olona ity ambony tany misy ny olona vovonjy misy ny olona tsy vovonjy de ny olona vovonjy mizara roa ihany koa misy maty ary misy ny velona de iny le fateny pasteur teo hoe reo zay maty ka vovonjy de mitsangana de nitsena tompo eny amin'ny rahana Tesaloniana 1:7 milaza an'izay de isika zay velona ka mbola mitoetra le vovonjy zany dia akarina hitsena tompo eny amin'ny rahana de makany an-danitra dikan'izay ny tavela ety ambony tany de ny ratsy fanahy de ny ratsy fanahy mizara roa ihany koa misy ny ratsy fanahy maty misy ny ratsy fanahy mbola velona de ny ratsy fanahy maty mazava ho azy tsy mitsangana izy fa ny ratsy fanahy velona kosa amin'izay fotoana zay dia Apocalypse 2:9 no milaza azy Apocalypse 2:9 ny andininy 5:12 sy 7:12
de ozy izy nyvoalaza ary mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny fiarivo ary ny mpanakarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia nieto amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy ena tendrombohitra ary izy tamin'ny tendrombohitra sy vatolampy mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavalay mipetraka ambon'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeranyireo ka iza ny mahajanona dikan'izay nyreo ratsy fanahy zay velona amin'ny fiaviany jesosy de ho faty izy ny olona vovonjy miakatra any an-danitra ny ratsy fanahy maty de zay le hoe foana ny tany foana ny tany tsisy niniza tsisy olona velona zany eto ambony tany de zay le manamafiana amin'ny apokalipsy 2:20 hoe nogadraina satana nogadraina satana nandritra ny arivo-taona de amafisin'le apokalipsy le izy de ndao vakitsika ane zay manome valiny an'le fantanina teo hoe inona mono miseho mandritra ny arivo-taona de zao mivolaza amin'ny apokalipsy 2:20 apokalipsy 2:20 dia ovakitsika manomboka amin'ny andininy fahadimy andiny fahadimy fa ny sisany maty de tsy mbola velona mandrapatapitry ny arivo-taona izany ny fitsanganana voalohany zay ny sisany maty de iza moa le sisany maty le ratsy fanahy le ratsy fanahy le maty ireo zany sisa de ny sisany maty ozy izy dia tsy mbola mitsangana tsy mbola velona mandrapatapitry ny arivo-taona de rehefa tapitra indray ny arivo-taona de inona zavatra iseho de toizantsika le izy ao amin'ny andininy fahafito sy ny fahavalo ary rehefa tapitra ny arivo-taona de ovahana satana ho afaka amin'ny trano maizina nitoerany ka ivoaka mitaka ny firenena eny amin'ny vazatany efatra de goga sy magoga mba hanangona azy ho any amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina nisany sotrabetsaka iza indray zany ireo voalaza ireo hoe ivoaka satana rehefa afaka ny arivo-taona dia ivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazatany rehetra satana iza le firenena de io le ratsy fanahy itsangana zany hoe rehefa tapitra ny arivo-taona dia itsangana nyreo ratsy fanahy dia ho fitahiny satana areto mampietretra mbola mitaka indray satana nefa efa ratsy fanahy reo de mitaka ho fitahiny de inona le fitaka ataon'ny satana de le zay le hoe hanafika ny tanàna masina zay zany le fitaka ao ataon'ny satana amin'io satria ny tanàna masina midina avy any amin'andriamanitra de ho fitany reto olona reto hoe andao ho tafiatsika lay tanàna masina ia misaotra paster ia zay indrindra moa le voaresaka eto hoe amin'io fotoana io zany a satria indraindray mety tsy mazava amin'ny olona fa hoe anangona azy ho amin'ny ady ka matoa zany misy zay hoe isy ady zay a de ohatrany hoe averina nareo olona reo aza zany raha ny fahitako azy de ohatrany hoe lasa tena ohatrany réel be indray ny zavatra rehetra de iady indray de ohatrany misy fitariatafika tsy mbola nisy ohatr' zany a kanefa de isy zany ny afo mivoaka avy eo amin'ny seza fiandrian'andriamanitra ary eto ihany vo misy ny ide momba ny atao hoe afo be a sy ny hoe eo vo tena ho diovina ho levona zany a ny zavatra rehetra mandritra le arivo-taona moa zay koa le fanontaniana teo hoe inona moa no ataon'ireo olona rehetra reo a de efa nazavaintsika kely teto zay hoe amin'ny fotoana io zany raha mijery amin'ny korintiana voalohany toko fahaenina andininy fahatelo de hoe itsara ino izy teo itsara anjely zany hoe eo zany vo aseho a fa tena andriamanitra de marina amin'ny zavatra rehetra zay atao ka tsy maintsy aseho zany hoe fa maninona moa no tena hoe naninona tsy tonga de naripaka hatram'izay reto de voly satana reto fa maninona n'zao de tsy maintsy tsaraina zany hoe zay zany miantony zavatra rehetra mba hanehoana fa tena marina andriamanitra amin'ny fitsarana zay ataony ary eo ihany koa zany hoe io ny fotoana zay ahafahan'andriamanitra tsy hoe midonana am-pona ny olona mandritra ny arivo-taona fa ahafahana mamaly ny fanontaniana rehetra zay mety apetraka sy ny zavatra rehetra zay mety tsy takatry ny saitsika hatr'zay satria tsika olombelona voafetra de misy zavatra be deabe zany zay mbola ampianarin'andriamanitra momba ny fiainana ny akoatra sy ny sisa ia misaotra paster toizantsika miresaka fitsarana angambo zay satria tao anatin'izay le hoe ahoana moa no ny vahoakan'andriamanitra no tsaraina voalohany maninona no tsaraina le vahoakan'andriamanitra atao anatin'ny baiboly aloha zany hoe anao fampidirana kely a misy karazana fitsarana maromaro ato fitsarana ny satana
fitsarana ny satana ao amin'ny Jona toko fahinina amby folo andiny fahavaloko hatramin'ny faharaiky amby folo dia niteny an'izay Jesosy Kristy hoe tsaray ny satana dia eo koa zany ny fitsarana ny anjely ratsy io le ataon'ny vahoakan'Andriamanitra mandritra ny arivo-taona voalazan'ny pasteur teo dia eo ny fitsarana ny ratsy fanahy ny fitsarana ny ratsy fanahy dia famelezan'Andriamanitra azy amin'ny loza fito mialohan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia zay sisa tsy maty amin'iny zany no iantso ao le vatolampy sy tendrombohitra indray araka ny lazain'ny pasteur teo dia ho faty izy ireny dia misy indray ny fitsarana ny vahoakan'Andriamanitra zay amin'ny fotoana mialohan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy koa nanaovana azy zany hoe zao fotoana izao ny hitsarana an'le izy ary io ny atao hoe andro fanavotana dia ao Petera voalohany toko fahaefatra andiny fahafito amby folo no manamafy sy milaza hoe manomboka ao amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny fitsarana ndretrarehetra aloha zany dia tsaraina daholo na iza fa ny mampiavaka azy fotsiny ny fitsarana vahoakan'Andriamanitra dia ny hoe tena mahatoky ao amin'i Jesosy Kristy ve sa miala teo amin'i Jesosy Kristy androany moa ny toriteny dia hoe aoka tsy hiala mihitsy amin'i Jesosy Kristy eny pasteur inona ny azontsika vakintsika le Petera voalohany toko faefatra andiny fahafito ambin'ny folo pasteur dia izao voalazany hoe fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny akonan'Andriamanitra hatrao amin'ny akonan'Andriamanitra ozy izy ary efa miatomboka amintsika ary raha miatomboka amintsika zany ozy izy dia anao ahoana kosa no hiafarana zay tsy manaiky reo ndray zany le tsipiny anao ahoana ozy izy ny hafarana zay tsy manaiky ny filazantsaranaandriamanitra zay zany le fanazavain'ny pasteur teo hoe misy ny fitsarana ny vahoakan'Andriamanitra de misy ny fitsarana n'ireo tsipiny de na ny zavatra atao za tsy mitovy hoe ahoana moa ny ahoana ny fomba hoe hitsarana le vahoakan'Andriamanitra ahoana ny fomba fisehoan'izay de ahoana indray ny fomba hitsarana ireo tsipiny fa ny zavatra marina zany voalaza ny ten'Andriamanitra dia ao amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo ao amin'ny toko faharoa amby roapolo andininy roa amby folo na ho an'ny mpino io zany na ho an'ny tsipino dia io le voalaza ny ten'Andriamanitra de ozy izy indro afainganao izy izy Jesosy zany ho afainganao ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany zay zany le izy amin'ny fiavian'i Jesosy zany no amalina ny olona rehetra didi-pitsarana zany zay ny didi-pitsarana ny tsara fanahy ny olona vovonjy ny ratsy fanahy dia hovaliany Jesosy araka ny asany de zay koa zany tsara marina hoe tsaraina araka ny asany kay tsika aika ny asatsika no hitsaran'Andriamanitra atsika ny asatsika no hitsaran'Andriamanitra mazava tsara zay lesona momban'ny fitsarana zay rehefa tena manadiady an'izy io tsika dia mazava zany fa manomboka ao amin'ny vahoakan'Andriamanitra le izy hatrany amin'ny hatrany amin'ny testamenta talonge ao am'ireo vahoakan'Andriamanitra ihany tonga de hiaran'ny fitsaran'Andriamanitra na manao ininona aza rery firenena manodidina reria de ohatra na manao mpisampy reny na manao ombilay kely vola tsy maninona mihitsy fa tonga de ilay vahoakan'Andriamanitra foana tonga de hiarany toe-javatra ny tiana resana zany de tokony vaovao mahafaly ho anao foana ny fitsarana ho an'izay rehetra manao ny tsara zany de vaovao mahafaly hoe afaka fa raha vao misy zavatra hafahafa zany ao am'le izy de vao mainka azy ianao matahotra ka tsy tokony ho tahotra zany ny resaka momba ny fitsarana ho antsika zanak'Andriamanitra ary izy io efa manomboka tsy hay hoe efa nandalo ve ny anaranao sa mbola tsy nandalo satria ny voalaza ao amin'ny apokalipsia de hoe fa tonga ny andro fitsarana zavatra efa am'izao fotoana zao zany mandeha izy io araka ny lesona zay nianarantsika ka dia mino afa ho afaka daholo isika satria Kristy no mpitsara ve de izy ny solovava de ho tavela ve ny zanak'Andriamanitra zay zany anisan'ny zavatra lehibe tokony ho fantatra ao amin'ny Jona toko fahatelo miteny hoe zay mino an Jesosy Kristy de ho afahany ho amarinina fa zay tsy mino azy de ho voaheloko avy hatrany de zay moa mahatonga ny hoe fa didi-pitsarana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ary ny tombon-dany ho antsika rehetra zay mino an Jesosy sy manaiky ny fahamarinana rehetra zay nitoriana teto ka manaraka an'izany de le teny fikasana ao amin'ny Jona voalohany toko faharoa andininy voalohany manao hoe anaka izany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo ary raha misy manota de manana solovava ao am'ray isika de Jesosy Kristy ilay marina raha fo miresaka solovava zany fitsarana eny tompoko zay moa zany mikasika ny resaka fitsarana manao ahoana indray pasteur ny amin'ny resaka arivo-taona satria nisy nametraka an'izay ny 450
efatra rivo sy efatra alina am'raha etsy manahoanany amin'izy io indray satria ohatra nametraka fantaniana le olona hoe ireo marina ve ny tena isa vovontsy amin'ny olona ety ambonin'ny tany somary efa natsidika pasteur ihany rety atao anatin'ny toritenina ataony hoe ahoana hoe avy hatrany amin'ny adama ka hatramin'izay tonga mandeha saosy mba misy firy marina ny olona pasteur marina mihitsy zany ka de aza dintsika le voalaza le apocalypse toko fafito zay mahitantsika n'io isa io zany de amin'ny apocalypse toko fafito izy de milaza hoe raha vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo de ozy izy hoe miresaka momba ny fanomboaka se de hoe rehefa afatsy zany de hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsarana tamin'ny fahazatany efatra ny azona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsisy rivotra itsoka amin'ny tany na amin'ny rahamasina na amin'ny azo akory azy nefa tsika zao misy rivotra mitsoka dika zay faminanina zany faminanina mazava tsara faminanina misy anjely efatra miazona ny rivotra efatra mba tsisy rivotra itsoka amin'ny tany faminanina zany io toko fafito io zay aloha zany ny tsara ho raisitsika dina le faminanina andiny faharoa ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra fitany amin'ny fiposamasoandro na nanano fanomboaka sen'andriamanitra velona ary izy niantso ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany sy ny rahamasina tamin'ny feomahery nanao hoe aza manimba ny tany na ny rahamasina na ny azo mandra-paisinay tombokase eo amin'ny andrin'ny mpanompon'andriamanitsika de manomboka amin'ny andefa efatra izy de milaza hoe zao ny vo izy tombokase ozy izy efatra rivo amin'ny fokony sinsiasisisy efatra rivo amby efatra ala sy raha etsy ny vo izy tombokase kanefa amin'ny andeniny fahatelo de milaza izy hoe mandrapa izy tombokase eo amin'ny andry ny mpanompon'andriamanitsika io zany de efa valy tena azo mena hoe lay efatra rivo amby efatra ala sy raha etsy de voalohany zany isa ara-paminanina ary mampiseho ny mpanompon'andriamanitra vo isy tombokase dikan'izay manamafy an'izay anko zany de eo amin'ny andin'ny fahasivy satria rehefa mitanisa izy zany manomboka ny andin'ny faefatra hoe manomboka andy fadimy hoe ny fokony joda de zao ny vo isy arivo ambray alina fadozy zany le izy isaky ny foko rombe folo zay manome an'le efatra arivo sy efatra ala sy retsy kanefa amin'ny andin'ny fahasivy de milaza izy hoe ary efa afaka zany de hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ariny samy hafa fiteny nitsangana teo anlohan'ny seza fiandianana sy teo natrehan'ny zanak'ondry nanao kanjo fotsy lava sady ny tana sapandrofy teny an-tanany olona betsaka tsy tambo isaina zany hoe symbolika zany ty zavatra eto ty satria faminanina le zavatra miteny ary eo amin'ny andiny faefatra ary izy miteny hoe vo isy tombokase avy amin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra fa rehefa mandinika an'io tsika ireo anarany zanak'Israely reo misy firenena roa nge tsy eo pasteur firenen'ny Efraima de ny firenen'ny Dana nefa izy eto miteny hoe firenen'ny Israely rehetra voasolo anarana hafa zany reo firenena roa reo noho zany ilaitsika zany mahatakatra hoe faminanina ty zavatra ity ao anatin'io ihany koa zany araka n'ilay voalaza teo hoe isa tandintona le izy de amin'ny littérature hébreu zany rehefa miresaka ny atao hoe 1000 hoe isa arivo multitude de midika zany fa tena hoe zavatra maro be de lay ino moa zany efa mazava amitsika hoe lay isa rombifolo de isa natao itombo isan'ny vahoaka an'Andriamanitra tahaka ny hoe foko rombifolo ny apôstoly de mitombo betsaka lasa vahoaka be zany de zay nahatonga an'le hoe kajy hoe 12 fois 12 de fois 1000 le izy isa maro be zany de fanambarako teo moa zany hoe ahoana tokoa moa fahamarinan'Andriamanitra am'zany hoe hatramin'ny Adama ve mandra-pahatonga ny fiavian'i Kristy de reo fotsiny ve nefa ny olona eto ambonin'ny tany fotsiny ary efa firy miliara
tsara zay zany de efa tonga de tsy mampitombona mihitsy hoe 140 na zay fiangonana mampianatra an'izany aza efa mihoatra ny 144 000 noho izany dia tsy haiko hoe firy amin'izy ireo zany no voavonjy fa zay zany mampitombona an'ity hoe isara tandrikona izy araka nyrendresahanao teo pasteur ary rehefa jerena le izy a de misy fokoro voadingana ao anatin'io a fa tsy misy idirany hoe reo ihany no voavonjy sy voisy tombo-kaseka de aoka isika iorina fa ianao de anisan'ireo olona tsy tambo isaina marobe zay nyresahan'ny pasteur teo zany a mihoatra lava tahaka mifasika eny amin'ny ranomasina ny olona ho voavonjy a am'izay fotoana izay farany mikasika an'io a na i Abrahama raha tsy tafiditra anatin'io i Abrahama anke tsy zanak'Israely ka raha vao raisitsika raha baky teny zany io teny eo io a de tsy mitombona le izy fa izay hoe faminaniana zay a tandindona daholo ny zavatra rehetra eny pasteur alohan'ny idirana amin'ny fantaniana manaraka ny amin'ny fanahy masina ny teny tsy fantatra ny fiangonana marina andao aloha tsika anaraka hira anankiray aloha de angatantsika ry zareo amin'ny lafiny teknika eo mba handefa hira anankiray Mandroso amin'ny lalina kokoa fadiny miambo fangana mandroso marono efa lavo sefavo ka fangana mandroso Jesosy no filo fangana mandroso resurrenity mandroso ewalo sotrotraka ety yanawane nuvo fidimbane fangana rede mandroso Jesosy no filo mandroso amin'ny lalina kokoa jereo ny dewalo ny aurinako fambola misy reo asy zay atao ka fangana mazoto erezure iza fangana mandroso erezurenity mandroso ewalo sotrotraka ety yanao ane nuvo fidimbane ka fangana rede mandroso Jesosy no filo mandroso amin'ny lalina kokoa esorin milaina miasa no vitao reo andro lasefa maro vetoko miadidi vitaina le mbola miandria fangana mandroso eresurrenity mandroso ewalo sotrotraka ety yanao ane nuvo fidimbane ka fangana rede mandroso Jesosy no filo Jesosy io otarirny olonao androso ewalo miaraka milao mirefa vita isarana yanio fa izakely sisa Jesosy io ampio fangana mandroso eresurrenity mandroso ewalo sotrotraka ety yanao ane nuvo fidimbane ka fangana rede mandroso Jesosy no filo eny ary tafaverina amin'ny dinidinika isika amin'izao folakandro takariva zao ihany koa alohan'ny amalina andreo le fanontaniana nyresahana momba ny fanahy masina sy ny teny tsy fantatra ny fiangonana marina de resantsika vetivety ingamba ray minitra ny mikasika ny nahazo fanomezana ny omaly a sy ny nahazo fanomezana hatramin'izay eny pasteur mankasitraka indrindra pasteur ny amin'ny fiara-miasa tamin'ny fanatantosanana ny rendretrarehetra zany tamin'ny andro fara moa de nomena azy zany ny tamin'ny laharana zay azahoana azy zany nanaovana ny fanontaniana rehetra tena manodidina ny 500 eo zany no namaly zay tena ankasitrahana antsika be dehibe tompoko a ny amin'ny fandraisana anjara mavitrika tena
na de ataoko hoe ny crédit anaovana message sy ny fandaninany fotoana misy tena manoratra fanazavana kely misy tena misaotra betsaka ny amin'ny favitreantsika rehetra tamin'ny fanarahana ny fampianarana zay niarahana teto ary ny tompo ania no amaly fitiatsika ary raha toka misy fiovana tokony atao sy fanapaha-kevitra de aza misalasala fa efa reny ny fahamarinana rehetra zay nozaraina ka de misaotra atsika tamin'ny fanarahana hatramin'ny farany iny fampianarana iny araka an'izay voalazako teo zay hoe tena maro be tsika nandray anjara mpahamatorana de ny natao zany tamin'ity indray mandeha tya tsy hanao akitsapaka isika fa ny tena mahafinaritra de zao vo vita fotsiny tenin'ny pasteur teto mametraka ny veloma vita le fanontaniana zany omaly ariva de tonga de misy message ny latsaka avy atrany zany namaly an'ilay fanontaniana ka nanaovana azy zany de zao hoe zay fanontaniana nahafapo olona 5 zany tonga de nahafapo tsara ny famaliny azy de tam'izay tonga voalohany indrindra message ny latsaka tao amin'ny findaiko zany de zay no nitsongaina zany ka lay famaritana le hoe mahafapo zany de zao nisy anaran'olona hoe iza reo olona telo zay niova amin'ny fiainany de nyresaka teo moa zany misy maromaro izy ireo de rehefa aveo ny fantanina faharoa ndray de le hoe iza le aniova anarana de namaly ihany ko ka ny mahafapo zany de zao hoe tena mazava tsara mihitsy hoe ianina sy anina sy anina de eo ambony zany le olona manao hoe Jacob de eo ambany ndray izy mbola mamerina hoe Jacob noho izany misy intelligence kely zany hoe rehefa mba teto le Jacob de tsy averina eo ambany tsony ka raha ohatra nisy Jacob teo ambony na nandefa aloha azy ianao na marina aza le izy de mba nisy sivana kely zany natao teo de misy ihany koa zany tonga de manoratra fotsiny eo am'le ambany hoe Jacob sy Saoly Jacob sy Paoly Israely sy Saoly fa raha mba nataonao kely fotsiny hoe Jacob lasa Saoly lasa Israely so de mba nahafapo zany zay hoe Paoly Saoly lasa Paoly de ohatr'izay zany ny fomba nanisivana azy ka reto zany ny larana finday mba tsy ahelatsika ny voalohany zay nahazo de ny 034 04 892 34 averiko indray mandeha 034 04 892 34 ny faharoa 034 37 798 69 034 37 978 69 ny fahatelo 032 07 460 94 032 07 460 94 fahadimy fahaefatra azafady 034 51 775 61 034 51 775 61 ny fahadimy farany de ny 034 47 346 96 034 47 346 96 reo zany no mandalo amin'ny alatsinainy moa zany no angalana ny zay mbola tsy nahazo andreo fanomezanareo de mandalo amin'ny stokny foy be atsika ity asomanandrariny de maka an'izay fanomezana izay amin'ny latsinainy de aoka zany isika ho tonga andalo akan'izay fa mijery zay fomba rehetra afahana mandefa andreo zay any amin'ny faritra isika ho an'izay mahazo an'izany ka dia mirary soa ho atsika rehetra misy anankiray ihany koa ty zay tovavy kely niangaviany pastora moa zany hoe mba hometsika bonus yandi 10 taona misy akizy kely 10 taona zany eto dia mazoto mamaly izy dia tianay zany manome an'ity akizy kely ty ny 033 40 493 90 averiko 033 40 493 90 de mirary soa ho atsika rehetra ary mankasitraka tamin'ny fandraisana anjara tompoko iny ary pasteur misaotra anao ny amin'izay fampatsivana ny amin'ny fanomezana sy fankasitrahana ireo rehetra nandray anjara tamin'ny famalina ny fantaniana zay natao teto reny moa zany de fahatakarana ny tsirairay avy koa hoe atraiza ny fahalalany ny soratra masina iny pasteur everina midinidinika isika manahoana mikasika an'ity hoe fanahy masina miteny tsy fantatra ity satria nisy nametraka izay fantaniana izay iny ary ndao azo atsika foifo zany makasika an'le hoe fiangonana marina ny fahazona amin'ny fanahy masina de miaraka koa zany le hoe teny tsy fantatra iny ary raha miresaka sika zany amin'le hoe fiangonana marina de tsotra ihany ny fiangonana dia hoarina amin'ny hoarin'ny ten'Andriamanitra mivady any amin'ny Efesantsika mahita an'izany hoe miteny Jesosy Kristy hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana
sy ny sisa dikan'izay raha ihany ny fiangonana marina tsisy hoe misy vady maromaro vehivavy maromaro raha ihany ny fiangonana marina dikan'izay a tsy resaka mihitsika eto hoe anarana fiangonana tsisy idirana anarana fiangonana eto fa raha ihany zany le fiangonana marina ary voalazany Efesiana 5:10-13 a dia milaza izy zany makasika an'io a de ozy izy hoe fanlaozy izy Efesiana 5:10-13 fanlahy no lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena sotra tompo zay zany le fiangonana marina e Kristy ny lohany de ianao zany mila mamantatra hoe rehefa Kristy ny lohan'le fiangonana inona ny zavatra ataon'le fiangonana zany hoe le fiangonana marina dia voalohany indrindra manaiky an Kristy ho lohany de le fiangonana marina dia manaraka an'le loha de tsy iza fa Kristy de zay mahatonga an'le tafiditra ao daholo zany le resaka hoe sabata satria Kristy nitandrana sabata tafiditra ao mibatisa tany anaty Jordany Jesosy natao batisa de mila atao batisa ihany koa zany le fiangonana marina manaraka an'izay ny zavatra rehetrarehetra tafiditra ao ihany koa zany resaka le fihinana sy sisa satria Jesosy anie tsy nihinana an'izany tsy nihinana zava-badiny de sy zavatra rehetrarehetra zany a dia manaraka avokoa satria ny fiangonana marina dia Kristy ny lohany io zany tsisy hoe samy manana ny maizy azy samy manana ny fampianarana na hoe samy manana ny finoana na zay koa aza de mbola milaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Efesiana ihany milaza n'izay raha sy diso a 7 de mbola milaza n'izay koa ny ten'Andriamanitra hoe manomboka ny 5 sy ny 9 iray ny tompo iray ny finoana iray ny batisa 9 iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra zay ambon'izy rehetra sady manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra iray ny tompo iray Andriamanitra de iray koa ny finoana tokana tokana finoana tokana satria indraindray manko heveriny olo hoe Andriamanitra ray ihany ny tompontsika de hoe samy manana ny finoana indraindray hoariny olona amin'ny atoko politika koa hoe ty présidente de zay manohana an'io de manohana an'io tsika rehetrarehetra mazava be ny tenin'ny pasteur teo zany hoe ray ihany ny fiangonan'Andriamanitra izany de ny ahafantarana azy de tsotra ihany hoe Jesosy ny lohany de zay zany ny fomba ahafantarana ny fiangonana marina hoe manaraka an'le lohany zay ao amin'ny apokalypsy moa zany de ao ny tena miresaka momba ny antsoina hoe fiangonana dia misy ohatra na fiangonana anakifito moa zany ny tena voatsindry ao fito ihany ny fiangonan'Andriamanitra ary rehefa eo am'le fampitony tsika zao sy ny ahafantarana hoe iza tsina zany fa ny fiangonan'ny Lodikia matetika mantsy misy manao hoe ity fiangonan'ny Lodikia ity marina fa io ny fiangonana marina fa izy de matimaty ka noho izany andao amorona fiangonana anankiray hafa mihitsy mafana kokoa noho izy de lasa fiangonana fahavalo ndray zany le ka tsy misy hevitra mihitsy zany no hoe ko satria matimaty ty na ko satria tsy ao tsara ny ty fiangonana ty de ndeha hitsankana izahay amorona fiangonana mafana kokoa noho io de ato le tena izy fa lasa fahavalo no dikan'izay ka eto zany tokony ho fantatra ihany koa inona ny afatra nomenan'io fiangonana marina sady fiangonana farany am'izao fotoana izao de misy afatra vitsivitsy eo fa eo am'ilay hoe na de matimaty azy izy de hoe efa halohany vavako ianao izy izy tsy mbola hoe nalohany vavan'i Kristy fa raha sanatra izy zany ka tsy miova mihitsy lay fiangonana de maninona mety isy zay zavatra zay ary filazam-potoana ho avy no ilazany azy eto fa raha ohatra izy ka niteny hoe efa nalohako mihitsy ianao efa tena de zavatra hafa ndray de mbola niteny azy izy hoe zay rehetra tiako no anariko sy faiziko ka dia mazotoa ianao ka mibeba ka fiangonana mibebaka zany fiangonana mazoto amin'ny fibebahana fiangonana zay araka an'le voalazan'lay afatra teo hoe fiangonana zay ataotsika hoe eo andala mpandresena amin'ny zavatra rehetra fa tsy misy mihitsy hoe miala zany satria tsy mafana tsy mangatsika manjary lasa manatanteraka ny faminaniana hoe lasa misy miemotra ndray mantsy raha ohatra ka zay le izy ka de aoka zany tsika tsy isy hiala mihitsy fa ity no fiangonana marina izao ny fiangonana zay voalaza ny faminaniana farany de ato isika na matimaty io ny sasany matimaty sasany mafana zay mihitsy ny voalaza ny faminaniana fa isika mibebaka
ary dia mety misy fananarana famaizana ataon'andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay a fa nytanjona de tonga any lay fiangonana tsy maintsy ho atsangana lay fiangonana rehefa ho avy Kristy asandrana io fiangonana marina io ia de tokony andrafitra an'izay zany tsika satria tena tsika koa fiangonana raha fampianaranao teto individuel zany izy io a de mila manaraka tsara an Jesosy Kristy lay loha zany mino moa fa mbola isy ny toriteny manokana momba ny boky ny apokalypsy eto aoriana kely eo a de azava amitsika mikasika ny am'izay ahoana ny am'le teny tsy fantatra paster eny ary ndao dilatsika kely am'le teny tsy fantatra azy amaky tokosy andenin'ny fototra atsika zay mampafantatritsika hoe inona moa ny tena anton'le izy vetfotsiny paster azafady indrindra le tena fantanian'le olona manko hoe famantarana fandraisana fanahy masina ve ity teny tsy fantatra zay indrindra ndao ary amaky tokosy andeniny anankiray fototra atsika de tsy iza fa Matio toko faharoa ambiroapolo Matio toko faharoa ambiroapolo manomboka ny andininy fahasembin'ny folo de zao le voalaza le tokosy aniny eo hoe teny Jesosy izy io hoe koa mandeany ianareo dia ataovy mpianatra iza zis ny firenena rehetra mazava be zay de any am'le Matio toko fefatra ambiroapolo andy fefatra ambin'ny folo ankizy de milaza hoe ary hotoriana am'izao tontolo zao ity filazany tsara ny fanjakana ity de manamafy indray izy any amin'ny apokalypsy toko fahaenina toko fefatra ambin'ny folo andy fahaenina zany de le hoe ary nisy anjelo izy izy ary nahitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo avony lanitra nanana filazany tsara mandrakizay hotoriana am'izay monina ambony tany sy am'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra reo zany mifototra hoe Jesosy nanome baiko any amin'ny Matio toko faharoa ambiroapolo hoe mandehana de ataovy mpianatra ny firenena rehetra de le firenena rehetra samy hafa fiteny olona rehetra samy hafa fiteny de mazava ho azy mandeha ho azy zany le lojika an'izy hoe amin'ny fomba hoana no hatanteraka an'izany amin'ny fomba hoana de eo le miditra sady miditra le fanahy masina de mifandray am'le teny tsy fantatra atsika lisy de rehefa tonga amin'ny asan'ny apôstôly tsika toko faharoa de zay tokoa ny zavatra anyseho ndao nevakitsika de mino fa tena mazava be le voalaza ao asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina tamin'ny andro pentecoste dia zao mivolaza amin'ny andin'ny faefatra ary samy fen'ny fanahy masina izy rehetra ka dia ny teny tamin'ny fiteny manao no izy maro samy hafa arak'izay nampitenena ny fanahy masina azy de rehefa mamakytsika ao ambanimbany ao de mahitsika hoe amin'ny andy fahaenina ohatra de ozy izy anony re zany feo zany rehefa nitoro teny zany Petera de ozy izy dia niangona ny olona maro ka verevitra fa samy nahare azy ireo ny teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra de misy firenena maro be voalaza eo zay samy nanana fiteniny ny parsiana ny mediana sy ny sisisisy 5 izo raha tany satsika misy olona avy any amin'ny firenena 5 samy manana fiteniny tonga teo de rehefa nitoro teny Petera de samy nahazo daholo samy nare amin'ny Petera niteny tamin'ny fiteniny kanefa Petera tsy mahay miteny Egyptiana misy Egyptiana voalaza eo Egypte Libye sy ny sisa Petera ne tsy nianatra an'izany Petera tsy mahay an'izany fa rehefa feny fanahy masina izy dia nampitenen'ny fanahy masina de lasa niteny fiteny maro samy hafa de amafisiko le tokosy andiny zany ao amin'ny Korintiana voalohany ary Korintiana voalohany toko fefatra ambin'ny folo dia ovakitsika ny andininy fahaenina ambiroapolo sy hatramin'ny fahavalo ambiroapolo ozy izy ahoana no izy raha miangony ianareo misy tanao hira ianareo misy tanao fampianarana misy manana fanambarana misy manana fiteny tsy fantatra misy manana fandika teny aoka ny zavatra rehetra atao ho fampandrosoana andy fafito ambiroapolo raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia ahoana ny fisehoan'le izy avelao oroa na telo fa aza atao mihoatra noho izany ka
ahoana fomba fanaovana azy izy amfanarakarana ary avelao isy iray anino izy izy mandika teny azo adika zany le teny azo adika le izy dia misy ray za miteny de misy manaraka mandika andihy fahavalo amby 20 fa raha tsy misy mpandika teny de inona tokony atao aoka izy angina eo amin'ny fiangonana raha fitinina foifo zany zay fanazavana zay de zao le hoe fiteny tsy fantatra zany a dia fiteny maro samy hafa fiteny pirenena maro samy hafa de rehefa manao fivoriana zany mivavaka ka misy vahiny ao ka raha tsy misy mandika teny de aoka izy angina fa raha ohatra ka hiteny zany lay hiteny amin'ny fiteny tsy fantatry ny olona eo satria teny firenena hafa de aoka izy anankiray izy izy andika le teny sotra pasteur asa mbola misy anatevenana ve zay ny zavatra tiana anatevenana kely an'izay zany de mazava tsara aloha zany lay rehefa miresaka hoe teny tsy fantatra isika ny tontolo-kevitra mivelabelatra kokoa na lay ataontsika hoe contexte immédiat large zany de zao hoe mazava ny voalaza ry amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa hoe rehefa nitsangana ny toriteny iny zany ny tena mazava indrindra mikasika ny atao hoe teny tsy fantatra na inona teny antsika satria ao anatin'io zany de rehefa nitendry zareo de amin'ny teny pirenena samy hafa tonga de mazava aloha zany zay zavatra zay ny zavatra faharoa ihany koa de misy filazana zany ao amin'ny boky marka moa zany rehefa miresa marka toko 2:7 marka toko 2:7 de izao no vaky ny teny ato marka toko 2:7 de ny andininy 7 de mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary izao famantarana izao no anaraka izay mino amoaka deminy amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy fiteny tsy mbola hay fiteny tsy mbola hay le izy fa rehefa tonga eo ianao zany tonga de mahay an'le izy ary tsy maintsy isy eo zany zavatra zany zay zany le hoe manana donana langue le olona anankiray zavatra azo tenenina tsara azony olona zany ny zavatra rehetrarehetra satria mantsy rehefa mijery le koritianina teo pasteur de zao le koritianina toka 4:10 de very ny olona fa hoe ny olona miteny tsy fantatra de tena hoe en extase mihitsy hoe zavatra tsy nampony fa tonga de miteny eo fotsiny izy mivavaka izy tonga de mivadika eo ny fomba fiteniny very ny olona fa zany no atao hoe teny tsy fantatra ary kanefa zany ianao raha ohatra hoe mampianatra na miteny de tena hoe zavatra azo adika misy interprète zany io mazava be lay fanazavany pasteur teo hoe misy azo adika ka rehefa tsy misy zany zay fandika teny zay de aoka zany hijanona le izy fa be deaibe zany no hoe mety ao anatin'ny hoe inconscient le olona de tonga de miteny tsy fantatra tapika eo de teny kiverimberina tsy hainao hoe ahoana le izy mila mitandrina ihany tsika fa mazava ny fampianarana atao misoratra masina mikasika an'izay misaotra pasteur marana antsika an'izy iny nametraka fantanina le olo ahoana ny andraisana ny fanahy masina tonga de fitiniko angamba zay hoe mandraindray ny olona mieritritra hoe le miteny tsy fantatra ny pirofo fa manana fanahy masina na koa hoe ametraha-tanina de mandray ny fanahy masina fa ny soratra masina de manambara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 fa ambatisy ianao mandray fanahy masina ny apôstôly petera ny tena zay ianareo de andray ny fanomezana de ny fanahy masina de Jesosy koa raha niresaka tamin'ny Nikodemosy de ny teny koa ny amin'le fahateraham-baovao ateraky ny fanahy zany hoe ianao zany rehefa atao batisa ateraky ny fanahy mandray ny fanahy masina ianao dikan'izay ary talohan'ny pentecoste azy rehefa nitsangana tamaty Jesosy niseho tamin'ny mpianatra ao amin'ny Jona toko 2 manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 3:20 dia niteny Jesosy hoe raisy ny fanahy mbola tsy nifirotsahan'le tamin'le pentecoste akory talohany zany hoe tsy le hoe miteny tsy fantatra hatrany tamin'ny pentecoste iny zany no atao hoe mandray ny fanahy masina ary tsy voatery teny amin'ny teny tsy fantatra ny olona rehefa mandray ny fanahy masina satria hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:30 fa reo vahoaka reo ihany ny angona de rehefa nivavaka ho amin'ny Petera izy ireo mba ho afahana tamin'ilay fisamborana azy dia nrotsaka amin'ny fanahy masina niovitrovotra ny trano de nitory tamin'ny fahasahiana ireo olona ireo zay zany le fanahy masina pasteur fanampinkely pasteur hoe Napoly azange rehefa mamitipitina an'lay resaka momban'le don le fanomezam-pahasoava ino izy teo fanahy masina reto de mbola niteny izy hoe ny tena irina indrindra sy tena katsahana sa de ny ino izy teo ny faminaniana no mbola ambony noho izany fa tsy hoe resaka hoe ny teny tsy fantatra ary na ny dika teny le hoe glossa amin'ny teny grika nge tsy midika mihitsy hoe tsy midika mihitsy zany io hoe
hoe langue fa langage le izy ary zay zany tokony ho fantatry ny olona hoe inona koa ny dikateny fototra am'le izy le glossolalie le glossa zany le langage mihitsy ny tiana resahana fa tsy le hoe fiteny anina fotsiny zay ngamba no sotra paster i rehefa manaiky ny fahamarina ianao manaiky ny fahotana manaiky ny fitsarana dia mandray ny fanahy masiny ianao zay ia faranatsika eo ny amin'iny miazakazaka amin'ny fotoanantsika fantaniana manaraka zany a dia mahakasika ny amin'ny voalohambolana satria nresaka teto paster ny amin'ny hoe isaky ny voalohambolana sesakisy ny Sabata dia ho avy ny olona rehetra iakoka nofo rehetra iakoka eo anatrehako zay zany mikasika an'izy iny dia ahoana ny anazavantsika an'izay voalohambolana izay ngamba ny taritiko le izy dia afaka ateveninareo le izy a ny Isaia aloha zany a Isaia ny bokyny Isaia dia faminaniana mandray roa tahaka ny tao amin'ny Matthieu 7:20 zany hoe faminaniana ho any zanak'Israely zay babo avy any Babilôna iverina ny Jerosalema any Kanana ary faminaniana koa nefa ny amin'ny andro farany ny amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao dia mila haitsika ny manavaka tsara n'izay zavatra zay ka raha ny teny izy hoe voalohambolana isa Sabata dia manambara ny amin'ilay fiverenana any Jerosalema aloha zay ny voalohambolana ao anatin'le fety seremonialy zay fanao tao amin'ny zanak'Israely ary le voalohambolana koa zany dia tsy ilay hoe andro voalohany amin'ny volana tsy izay no ambara amin'ny baiboly andonga itsika amaky ao amin'ny Exodosy 12 andiny faharoa Exodosy 12 andiny faharoa ity volana ity ho voalohambolana ho anareo dia ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy ity volana ity ozy izy ho voalohambolana ho anareo dia ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy zany hoe volana voalohany amin'ny taona nahoana moa Andriamanitra ny nanao an'io taloha ny volana Tisri na ny Etanima no volana voalohany amin'ny taona teo amin'ny zanak'Israely fa rehefa nafahana avy any Egypta izy tamin'ny volana Nisanna na ny volana Abib dia novan'Andriamanitra io hoe manomboka izao dia ity volana ivoahanareo avy eto Egypta ty no hanombohana ny taona dia izay ny ambara eto hoe ity volana ity ho voalohambolana ho anareo dia ho voalohambolana ho amin'ny taona ho anareo izy nafinaritra aly fanazavan'ny pasteur teto hoe rehefa mamaky baiboly dia maka version maromaro avy amin'ny teny fototra voalohany indrindra hébreu na grika dia mijery version teny frantsay anglisy na teny hafa zay mety ho hainao ihany koa dia jerevolo izy fa ny rehetrarehetra manomboka amin'ny hébreu grika moa le misy an'le hoe septante ny version hafa teny anglisy teny frantsay dia mapitraka tsara fa voalohambolana eto hoe premier mois fa tsy hoe premier jour du mois fa premier mois ary manokana io ary io ilay nasain'Andriamanitra tsarovana mandrakariva io le nivoahany zanak'Israely tany Egypta io no Paska ary ny Paska haitsika fa rehefa maty Kristy voalaza amin'ny Korintianina voalohany 10 dia ozy izy hoe fa voavony Kristy Paska ho antsika noho izany foanatra eo koa zany lesaka seremonialy loatra zay resaka voalohambolana zay Paska zany izy zay ngamba ny azoko hitaritana azy fa raha misy afaka anatevenana dia mazava be izy pasteur hoe le voalohambolana zany zay eo amin'le Exodosy dia lay volana zay nivoahany zanak'Israely tao Egypta dia nankalazaina ho andro firavoravona io voalohambolana io nankalazaina zany io ho andro firavoravona dia mazava ho azy koa fa ny Sabata andro firavoravona dia zay mahatonga ilaina amin'ny Isaia hoe isaky ny voalohambolana sisa Sabata dia ho avy no firehetra iankokina trehako tafiditra ao anatin'le hoe andro firavoravona zany zay nankalazainy zanak'Israely lay voalohambolana zay zany le tena marina amin'izy zany dia hamafisina l'izy hoe faminaniana le ao amin'ny Isaia faminaniana mandray roa zany faminaniana ny amin'ny iverenana any Jerosalema sy faminaniana ny amin'ny andro farany fa raha miresaka Sabata sika dia mazava be ny kasika ny Sabata fa any amin'ny Hébreu dia milaza fa mbola misy andro fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra izy mbola misy andro fitsarana amin'ny olon'Andriamanitra hatrany an-danitra dia mbola misy fa le voalohambolana zany dia nankalazainy zanak'Israely tahaka an'ireo fety fety seremoniely rehetra zay nankalazaina fanao tamin'izany ny Paska sy ny Pentecote sy ny sisa
fetiny taberna kely sy noatran'izay tsy adonotsika moa zany fa ty voaloham-bolana ty fandray amin'ny fetin'ny paska ao amin'ity voaloham-bolana ty zany no anatanterahana ny paska koa satria amin'ny 14 nisanna no naovana le paska ia efa miresaka hoe lalàna cérémoniel tsika adao ampidiritsika le fantaniana manaraka ny amin'le hoe lalàna hoe kristy farany lalàna efa mivonono ny soratana ny didy ahoana indray na nazavantsika an'izay pasteur ia misy somary tsindriky kely le teo amin'ilay voaloham-bolana teo hoe tamin'izany moa zany tamin'ny any amin'ny faritra palestina sy ny sisa anisan'ny tena ivavahana mihitsy ny volana de reo olona reo de misy firenena manodidina eo zany ny kananita sy ny sisa dia voaloham-bolana de misy koa nefa fifandrifiana araka le teo misy fety isan-karazany na ataontsika hoe ny voano avy ao amin'ny samby fiara voaloham-bolana ny natongavana zanak'izy teo amin'ny tendrombohitra Sinay voaloham-bolana de Andriamanitra zany mahay mandamina ny zavatra rehetra fa tsy midika koa hoe zay de tena tandremana zany hatramin'izao fotoana izao ny resaka ino izy teo voaloham-bolana ary zay no mampiditra antsika amin'ilay hoe ary mantsy izy le hoe voaloham-bolana ireo fety isan-karaza zay nyresahana teo de reny zany lay hoe Jesosy Kristy zany efa lay zavatra ohatra rehetra aty amin'ny testamenta taloha Jesosy Kristy avokoa ny tondrona raha tonga de vatana zany resaka de hoe Jesosy daholo ny tian'ireo ny zanak'ondry ny paska ny pentekosta ny tabernakely ny fitsovana trompetra rehefa jerena zany reo fety rehetrarehetra reo tena tanteraka amin'ny Kristy daholo le zavatra rehetra zay no mahatonga ny hoe ireo soratanandidy le soratany Mosesy ny resaka atsika teto hoe tokony ho fantatsika tsara ny atao hoe misy lalàna ny soratan'Andriamanitra tamin'ny ratsatana tsisy idivirana io ary ao anatin'izay ny sabata satria mihitsy mety misy mametraka fantaniana hoe aza velisy tsara nareo ny amin'ny sabata na amin'ny teny frantsay aza de essa kely no iresahany an'io de misy au pluriel satria ny sabata zany tsy hoe le sabata andro fahafito ihany teo amin'ny tantara rehefa mitsahatra fotsiny fa rehefa mitsahatra de efa sabata de misy koa le hoe sabata ny tany hoe mamboly eo zany ianao enina taona de amin'ny fahafito taona de mitsahatra ny tany de misy koa lay jobily ihany koa zany hoe 5 taona fa 5 taona jobily de mitsahatra de sabata taona ny anaran'iny noho izany tokony ho fantatsika zany hoe misy karazana sabata maromaro zany fa le sabata grand S zany le tena sabata S lehibe le ao amin'ny didi folo tsy foana zany mihitsy singulier koa iny rehefa sady singulier koa le izy ary miavaka tsara mihitsy hoe reto ny soratany Mosesy mba ho lalàna cérémoniely reto kosa tena ny tanan'i Jehovah tsy miova mihitsy ny didi folo ary maharitra mandrakizay hatrany an-danitra zany de mbola io foana ny lalàn'Andriamanitra ka de aoka zany isika tsy ho diso eo amin'ny fandikanan'le izy hoe lasa hatramin'ny lasa afangaron'ny olona ny didi folo sy lay lalàna cérémoniely sy ny lalàna Mosesy mahafirena zanak'Israely sy ny fifehezana rehetra fa reny zany efa tanteraka teo amin'ny Jesosy Kristy avokoa de le farany lalàna zany de hoe tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy ary le hoe vonono ny soratana ny didy zay ny ampahanganatsika satria zay le fantanian'le olona voaraitsika ao amin'ny Hébreu toko fahafolo andiny voalohany de misy an'izao teny zao Hébreu toko fahafolo andiny voalohany de hoe fa ny lalàna zay misy aloka iny zavatsoa ho avy fa tsy ny tena endrika zany zavatra zany mazava zany hoe misy zany lalàna zay ny soratana dia io lalàna zay soratana io aloka iny zavatra ho avy fa tsy tena endrika an'le zavatra dia tsy mba mahatanteraka ny olona ozy izy manantona am'izany am'izay fanatitra aterina mandrakariva isa-taona lalàna momba amin'ny fanatitra zany izy io zay aloko ny zavatra tsy ho avy de zay le voalazan'ny pasteur teo hoe misy lalàna zay nysorata Mosesy de io le lalàna zay nysorata Mosesy io zay lalàna momba amin'ny fanatitra dia tanteraka teo amin'ny Jesosy de rehefa maty teo anaty fijaliana Jesosy zay tena endrika le tena endrika an'le izy dia foana le lalàna de zay le hoe novonony le soratana ny didy le lalàna nanameloka atsika amin'ny Kolosiana toko faharoa andiny fefatra amby folo misy an'izay teny zay rehefa mijery ny teny grika isika de ambarany eo zany hoe kérographan tos dogmasine zany hoe raha dika teny tsotsotra de ny soratana ny didy le dogmasine eo de décret zany hoe le décret manameloka atsika zany tsika nandika ny lalàna tsy le nomos
le didifolo manko nomos fa eto zany zao hoe dogmasine le lalàna nanameloka atsika rehefa makany amin'ny tribunal tsika de rehefa nanoto rehefa diso tsika de zao dia araky ny lalàna dia miditra ponja 10 taona ianao rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy de nifoanana izay lalàna zay soratana ny dito ny voalaza io de afaka zany tsika raha tokony homeloka isika de nifoanana zany noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy fa tsy le didifolo nomos zany izy io zay tsara mafisany pasteur tsy hoe foana ny didifolo a hoe mifoanan'i Jesosy teo amin'ny fijaliana ny didifolo satria misy an'izay fampianarana zay koa zany hoe efa tsy ilaina ntsony didifolo zao satria efa nomboan'i Jesosy teo amin'ny fijaliana ny didifolo tsy ny didy no nombona fa le didy manameloka atsika ny didifolo hitsarana atsika fa ny didy manameloka atsika de hoe maty ianao satria mandika ny didin'Andriamanitra zay zany lay izy mety ho azony olona kokoa ngamba raha ohatra ka hoe misy angely lalam-panorena zao misy lalàna hoe re tsy azo atao amin'ny fiarahamonina de zay mandika an'iny misy lalàna indray mampiditra azy any amponja zay lay izy zany de iny lay foanana zany anatin'izy eny tompoko mamaraparana isika mbola misy fanontaniana ihany fanontaniana farany ty mikasika ny amin'ny Romanina toko 7:10 Titus toko 1:10 asan'ny apôstôly toko 10:9 momba ny hoe madio sy maloto izy io sakafo ny tena ambara amin'izy io ahoana ny amalitsika an'izay amin'ny mpiaino atsika sy ny mpijery atsika raha jery atsika lay toko 9 Romanina toko 7:10 de ny 5 dimisienina 5 sy ny 9 Romanina toko 7:10 fa zay le niresantsika hoe rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra de tsara foana miverina hatrany amin'ny voalohany jerena hatramin'ny soramandry le izy reava malala fa raha tsy zany tsika tonga de mipetaka eo amin'le andininy de tsy mety le izy de ozy izy eto hoe ny amin'ny andraisana zay malemy finoana sy ny tokony hifandeferana misy zavatra tsara ho fantatra zany le hoe misy malemy finoana samy ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny finoana ao zany rehetra fa misy malemy kokoa ny finoana de eto zany zao de ozy araiso malemy finoana andiny voalohany nefa aza mandray azy tsara anareo ny eritreriny ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy fa ny anankiray kosa malemy finoana ka de mihinana zava-maniry ihany aoka ny mihinana tsy anamavony tsy mihinana ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana fa Andriamanitra no efa nandray azy isa moa ianareo izay mitsara ny mpanompony hafa de tonga de atsika ny amin'ny 5 ny anankiray manao ny andro anankiray hoe mihoatra no ny andro sasany ary ny anankiray manao ny andro rehetra hitovy aoka samy atoko tsara amin'ny sainy avy izy nitandrina ny andro de mitandrina izany ho an'ny tompo ary mihinana de mihinana ho an'ny tompo satria misaotra an'Andriamanitra izy ary tsy mihinana kosa de tsy mihinana ho an'ny tompo sady misaotra an'Andriamanitra koa izy ny tena tontolo kevitra aloha zany atrery amin'ny andiny voalohany de resaka hoe mihinana zava-maniry sy ny mihinana hena tsy misy mihitsy eto hoe ny resaka zava-padina satria efa mazava tsara mihitsy zany eo amin'ny tontolon'ny jiosy ny ty resaka le hoe efa tsy fihinana mihitsy ny zava-padina efa tsy fihinana mihitsy zany na inona de tsika zany de efa tsy fihinana mihitsy reo ka tsy hoe eto amin'ity indray Paul de resaka andray hoe eny ary fa dia anoratra nyty indray hoe azo hoanina indray fa resaka hoe mihinana zava-maniry sy ny mihinana hena zany tsy resaka karazakena zany izy ty tsy resaka karazakena zany ny tiana resahany eto dia le efa mazava moa zany le resaka hoe andro tandremana le andriny 5 sy fahina teny zay le hoe mila mijery ny tontolo kevitra isika mba tsy ho tafalatsaka ao amin'ny fahadisoana ary mbola misy toko sy andimy moa zay tsy maintsy jerena koa ny tontolo kevitra inona moa ny tiana resahana fa aza fangaro mihitsy zany amin'ny Levitikos toko 2 sy ny Deutéronomie lay hoe reto ny fandidina momba ny zavatra tsy fihina zay fa mazava tsara momba ny reny ity voaresaka eto ty fa resaka momba ny zavatra ny fihinanana zava-maniry sy ny tsy fihinanana zany ny tiana resahana misy olona malemy finoana ka aoka tsy fampitsaratsara zany hoe zay tsy maintsy végétarien very raha vao tsy végétarien sy ny sisa fa mazava ty fanambarana izay hitatsika eto ty zay zany amin'ny Romanina io fa le ao amin'ny Titus ndray pasteur manahoana le Titus voalohany Titus toko voalohany de ny 5:10 madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa de tsy misy madio na inona fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretana inona ndray ny tena tiana ambara amin'io mbola resaka biby madio sy biby maloto koa ve io voalaza io enary ny araka ny teny pasteur teo hoe mila jerevantsika foana zany ny tontolo kevitra de raha mamaky zany tsika zany zao hoe inona tontolo kevitra zay misy an'io toko sy andiny io de vakitsika le soramandry de hoe ny miendrika ho tendrena oloolona sy ny faratsy ny toetry ny olona tany kreta
zay zany le tontolo kevitra zay misy an'le toko sy andinina dikan'izay milaza toetra zany izy ny tena marina toetra ny olona ny faratsy ny toetra ny olona synotra zany tsy miresaka sakafo fihinana zany izy io hoe madio zavatra madio sakafo fihinana madio sy ny sisa fa ny tena tian'olona zay na dia miresaka izy any amin'ny faratsy ny toetra ny olona zay nisy tam'zany raha mamakytsika hoe ao ambonimbony eo amin'ny 110 de izy fa maro ny maditra pitarifona ny mpamitaka indrindra fa amin'ny voafora am'jiosy zany tsy maintsy ho tapenam-bava reo sy ny sisa de toizany lisy amin'ny 140 tsy mitandrina ny anganongano jiosy sy ny didiny olona zay mivily miala amin'ny fahamarinana malio tsara koa zany tsy mitandrina ny anganonganony jiosy sy ny didiny olona zay mivily miala amin'ny fahamarinana de mila mitandrina zany tsika hoe efa mazava le mahakasika ny resaka hoe fihinana hoe tiany azo hoanina tiany tsy azo hoanina araka ny napetraka Andriamanitra zay ny fahamarinana dia tsy tokony isy indray zany teny aty amin'ny baiboly ateny hafa any amin'ny boky hafa mamazy zavatra zay le hoe lasa misy indray didy zay mazava ho azy fa tsy avy amin'Andriamanitra fa ny olona no manao anazy zay mamily miala amin'le fahamarinana ie eo amin'ny 110 moa izy mametraka hoe fa maro izy no maditra pitarifona sy mpamitaka indrindra fa ny avy amin'ny voafora de ireo zany le niteny hoe nanaratsy nyreo kreta avy amin'ny kreta zany zareo nanaratsy de io no ambaran'ny apôstôly Paoly zany any devininy hoe madio avokoa ny zavatra rehetra ny olona rehetra io zany mifandray amin'le asan'ny apôstôly toko 10 zay nyresahan'ny pasteur aty tsisy olona madio sy maloto zany fa rehefa isaininao araky ny fieritreretiny hoe ty olona ty tsy tiako ratsy ty olona ty de lasa zay le ambarany eto hoe araky ny sainy ozy izy amin'ny 110 pasteur de misy teny mahafinaritra be zay manamafy an'izy hoe le hoe maditra sy mpamitaka sisisa de izy tsy maintsy ho tapenam-bava ireo izy izay mampivadika mpianakavy maro fa mampianatra zay tsy mety izy mba azahoana arena maloto zay le hoe mampianatra zavatra izy miala amin'ny fahamarinana ka tsy resaka sakafo mihitsy zany ny ty tontolo kevitra eto ty aoka ho avahana tsara zany zay tsy resaka sakafo mihitsy zany izy ty fa entiny tenenina zavatra hafa toetran'olona sy fampianarana koa araka ny voalaza eo koatran'izay pasteur de teo moa nisy an'le hoe ny sasa manao andro hafa somary adiny kely so de hoe ary to tsy nyresahana tsara le izy fa le hoe eto zany Paoly am'le hoe manao andro hafa mihoatra tsisy idirany toraha mihitsy hoe resaka momba ny lalàna ary zany na hoe sabata satria masy tonga de misaoty any amin'ny sabata ny olona raha hoe ny manao andro hafa mihoatra noho ty de tonga de tsisy idirany sabata mihitsy zany io fa io mety tahaka ny tontolo kevitra zay nisy ny tantara zany zay nisy tamin'ny tonandro raha tamin'ny Paoly ito de zao hoe misy olona mety hoe zay ohatra zany ty hoe ny antsika zay tsy mamangy talata rehefa manao zavatra de ohatrany hoe mihoatra hoe rehefa eto de matanjaka kokoa ny andro ty de ny sasany grobaka ny talata ny sasany tsy haiko tsony de lasa misy andro zany ohatrany hoe ambonimbony kokoa fa eto zany Paoly de tsy miresaka momba ny sabata mihitsy na de kely ary tsy zay koa le tiana resahana fa zavatra hafa mihitsy de zay mitondra antsika ihany koa amin'ilay asan'ny apôstôly toko 5:20 ka hatramin'ny 7:20 eo amin'ny 7:20 moa de ny ifadinareo ny hena terina misampy sy ny rasy ny zavatra kendaina sy ny fijangajangana raha matandry tena ifady izany ianareo de hosoa ny tena tiana resahana zany de le hena terina misampy raha azoko tsara le izy de misy koa hoe aza mantany rehefa tonga eny an-tsena ary mazava nge zany firesahana zany hoe efa zay mihitsy ny toromarika voalaza eto hoe teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely zany de hoe misy hena terina any amin'ny sampy na aty amintsika koa aza de be dehibe nyren'lay mamono omby hoentina eny amin'ny sampy aloha de anaovana inona tsitsika sa na any amin'ny abattoir raha mbola misy kely an'ireny misy fombafomba
de efa hitatsika hoe tena zay mihitsy le zavatra miseho eo zany aoka tsika tsy ho tafalatsaka am'izany mihitsy zany ny zanak'andriamanitra eny am'ireny hoe hena efa hitanao naterina amin'ny sampy akoho naterina teny amin'ny sampy sy ny sisa mazava ny toromarika ary amin'ny any amin'ny testamenta taloha zany momba an'izay ka dia tsy miditra am'ireny zany isika eny paster makasitraka ny amin'ny fanomezana ny valim-panontaniana mino fa nahazo ny valiny daholo rehetra zay nametraka fanontaniana raha ohatra moa ka tiana nisy fandalinana kokoa dia aza misalasala manatona ty amin'ny radio azisy dia miresaka am'ireo mpitandrina voalaza ny pasteur koa ny any amin'ny pastor any amin'ny distrika maro samihafa any dia azosika ataony manatona azy ireny satria nianatra sy niofana an'izany izy ireny ary manana ny marim-pahalalana ny amin'izay rehetrarehetra izay satria nandalina misimisy kokoa izy ireo dia isaorana antsika rehetra izany asa inona ny amezana azy pasteur inona ny torohevitra amenan'ny olona inary fampahirezana ho atsika zany de zao hoe nanokana 10 andro tsika nandiniana ny ten'andriamanitra tamin'ny alalan'ny conférence zay nitanterahantsika teto ny fandiniana ny ten'andriamanitra dia tsy tapitra ary mbola mitohy foana eny fa na dia rehefa nain-danitra sika de mbola amantatra zavatra betsaka zay mety tsy voarakitra ao anatin'ny ten'andriamanitra hoe zavatra zay nataon'andriamanitra dikan'izay raha ohatra hoe namarana an'le conférence sika zany tandroany tamin'ity sabata ity de zao mbola mitohy ny fandiniana ny ten'andriamanitra ary mbola manentana anao mandrakariva ary mbola mampirisika anao hazoto handinika ny ten'andriamanitra araka ny teny Jesosy eo amin'ny Jona 5:7 hoe diniona ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana ary ireny manambaran Jesosy ny fandiniantsika ny ten'andriamanitra no ananantsika fiainana de zay le afatra tena nampitaina tamin'ny nandritra 10 andro hoe miova ny fiainanao rehefa mandinika ny ten'andriamanitra ianao de tsy maintsy miova ny fiainanao satria ao aminy no ananana fiainana ary eo ihany koa no afantarantsika an Jesosy ary efa mifantatra ao Jesosy de tsy maintsy miova koa ny fiainanao satria rehefa ny olona anankiray zay mahafantatra an Jesosy sy tafahoana am Jesosy tsy maintsy miova ny fiainana makasitraka pasteur kelikely pasteur marantsika azy melohan'ny vavaka ao ataony nangamba fisorana be deabe ny rehetra na ny tompona andraikitra eto anivon'ny onjapeo zany reo teknisiana zay miasa andromanalina amin'ny fanapariana an'ireny afatra ireny any amintsika tsirairay avy mpiara-miasa daholo reny rehetrarehetra ireny isika zay tany atokantrano manao ny partage manao ny fomba rehetra mba hahafahan'ny olona rehetra miaino hitan'ny tompo avokoa reny rehetra reny misaotra antsika rehetra zany tao anatin'iny iny zany no ataontsika hoe ao anatin'le cycle de l'évangélisation ny ataontsika hoe famafazana voalohany fa dia raha sitrapon'andriamanitra zany any akaikaiky ny farany taona any de mbola isy ihany ny famafazana faharoa zay ho ataontsika de inona zany fa mbola avitrika isika amin'ny fandraisana anjara makasitraka ny mpiaino sy ny mpijery rehetra mbola mafisiko eto zany fa amin'ny voalohany volana jolay dia ivoaka zany ny DVD zay mirakitra ny fampianarana rehetra zay natao iny ka dia aty amin'ny radio azisy zany atao amin'ny médiation radio azisy efitrano ambony no afahantsika mijery sy mandray an'izany rehetra izany zay ngamba ny afaka de makasitraka atsika indrindra naharitra hatramin'ny farany eny ary de misotratsika rehetra ihany koa tsika mpiaino rehetra tsika mpijery rehetra amarana atsika izao sabata zao ihany koa manana tombontso manokana isika manana ny ray aman-dreny folohan'ny fédération eto amintsika izy no angatantsika mba hitondra mbavaka atsika ampamaranana izao sabata izao mialohan'ny hanaovana mivavaka dia fanentanana no atao mitohy ny fotoanatsika isaky-ny ariva amin'ny enora manomboka rapitso indray zany zao dia efa misy indray afatra manokana zay ho ampitaina amitsika manomboka amin'ny enora ariva eto amin'ny radio azisy sy amin'ny alalan'ny Facebook zay mbola nasanatsika satria iresaka manokana mahakasika ny fiainana mihitsy zany tsika mandritra ny herinandro vaovao zay manomboka rapitso io zany mahakasika ny fiainana manokana mihitsy ny fivelomana ny zavatra atrehatsika am'izao fotoana zao zay raha tsika mahita fa tena sarotra le toe-javatra zay atrehatsika dia
andinikytsika ifampizaran-ko hoe ahoana fomba hiatrehana ny toejavatra zay misy akehitriny eo amin'ny fiainana dia manasanao mbola hanjoy mandrakariva ny fandarana zay ho tanterahana amin'ny alalan'ny radio zany manomboka ny rapitso amin'ny enora ariva indray ndao atsika amarana zao fotoana zao amin'ny alalan'ny vavaka. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra zay ny an-danitra, misaotra noho ny amin'ny sabata zay nomenao mba hitsara anay, nanana tombotsoa zahay nitsahatra tamin'ity sabata ity. Eny fa na dia mbola eto ambony tany aza ary mbola ao anatin'ny toejavatra sarotra aza dia omenao fifaliana nitsahatra amin'ny andro sabata zay tianay raha mba ho santatry ny fifaliana iarahanay aminao any amin'le fanjakalanitra amin'le tanàna masina zay voalasa fa mbola izy sabata fitsarana iarahana aminao. Tompo Andriamanitra misaotra ny na fitahiana zay nomenao anay tamin'ity sabata ity, ary indrindra ny fitahiana zay noraisinay tamin'ny alalan'ny teninao nandritra ny 520 andro zay no tanterahana, tena famonjenao anay zany, ary indrindra fahasoavana lehibe zay ataonao aminay zany. Tompo Andriamanitra ny fanahinao tokoa ane hiasa amin'ny tsirairay avy, ka ny teninao dia hamo eo amin'ny fiainany tsirairay avy, ka ho tanteraka tokoa ane le teny izay noraisina hoe tsy maintsy miova ny fiainanay miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Tompo Andriamanitra hiatrika herinandro vaovao zahay zay mbola handraisanay anko toromarika avy aminao eo amin'ny resaka lafim-piainana zay iainanay ankehitriny, dia mitenena aminay mandrakariva ianao, ary taio ny fiainan'ny tsirairay avy, taio ny fiainan'ny tokantrano tsirairay avy, taio ny fivelomany tsirairay avy Andriamanitra. Ary raha misy ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao Jesosy zay nanasitrana, nanangana ny malemy, napahiratra ny jamba, nanadio ny boka, nanangana maty aza, hainao ny manasitrana ny marary. Dia mangataka izay raha sitraka ao indrindra jereo amin'ny fomba manokana ireo zay ao anatin'ny tsy fahasalamana. Tompo Andriamanitra misaotra noho ny fitahiana rehetra, ary ankiny aminao ny fiainanay, tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen.